anaty Aizipito. Ireo anome aina ny tantara Lantosiliva ary Ioly miaraka amin'ny Eric, Jean-Jacques, Hervé, Rakoto ary Faly. Tovorazana mamonjy no nandray feo, Anjariliva no nanandy tosy. Tena tsy miraraha mihitsy fa tsy mirarahanao aony vao teo ianao ny tonga dia zao indray milaza fa hoe andeha fa andeha ho aizy amin'izay ny andro nge efa alina ka rarahanao inona raha izay alehako any andray kosa tenao sao dia heverinao fa vita amin'ny donana-polo ohatr'izao ary ty fainany ity tsy maintsy mitsikaraka ranona fantatro ange fa andeha ho any amin'ny vivavinao any ianao fa tsy misy an'izany dia maninona koa nefa na misy an'izany ary inona moa no tokony hirarahinao an'izany iaria fa dia tsy misy dikany aminao tsony tokoa ve za ty leobe an'izany ary mianta mariny tena leobe fa za ilanao vanina isan'andro eto tsy mahalala leo stofoka aminao ny fanitsakitsahana ataonao aminy efa manginy fotsiny fa dia heretana eto ka zany ary no izy tsy misy manery anao hiaritra an'izany koa ny eto rehefa tsy mahatatarana mahazo mandeha mipitsika any andray kosa rianry tsy naposiko manana toetra ohatran'izany mihitsy ianao tena tsy naposiko ny toetranao ary zarangaza mba tsaratsarainy ohatran'izany fa inona ny dia alahelonao amiko ka ino anaovanao toera tsy zaka ohatran'izao tena vehivavy manorosory ahy mihitsy ianao ty leo an'izany sermonina izany leo mihitsy ary mianta sady taraky be koa fa alolo andeha zay fa eo anao andray dia mbola lasa ihany izy efa tena tsy misy dikany amin'ny tsony tokoa tsisy dikany fa dia atakalony an'izao karazam-behivavy rehetra any ivelany any izao toy ny mpiasa trano sisa tena fijaliana izao fiainako ato amin'ity tokantrano ity izao mafy amiko mihitsy izao nefa afaka ny anao inona moa tsy manapidiny intsony fa efa voafatotra tsy maintsy zakaina na dia mafy aza mianta vao aty zay ngamby izy fa tonga tena efa resitoro tanteraka oay aino efa miray marainy izao dia izao ve vao manala miditry ny trano vao aty varavarany tiry mianta zay ve dia mbola tsy henonareo ihany efa ho avy ary fa maninona dia efa kotrokotronona mahafoatran'izany ny varavarany sady manaitra ny manodidina kefadiny firy zao nandondona teo nefa tsy rarahanao mihitsy ka zaza mbola tany am-pandrianako dia na izany araha ve dia tsy hoe na dia matory maty ohatry n'inona ary mianta orianria efa miray maraina nge izao efa ao anatin'ny toromaso tanteraka fa sao dia mba hiverinao fa hoe ka raraiko inona na amiray ary zao tokantranontsika nge ty rianri mba asio ajany ihany re mba lelaviko ny faladianao dia efa tamin'ny firy ve ianao no miala teto dia zao efa miray maraina izao vao miditra ny trano sao dia mba tsy rariny ntsony zary mianta dia efa miteny ianao aza hanaovana sermona ohatr'izany fa leobe tsy maintsy miteny ihany ahy tsy mety ny eritreritra satria tokantrano ikambanantsika sianao ty zao no izy oko tsika samy anao zay tiatsika fa aza mifampiteniteny zany ntsony fa inona mihitsy ara ny tena mahatonga anao anao an'izany tena tsy azoko mihitsy sa efa leo ahy ianao ka raha mahatsiaro tena leo ianao raha matotiana tofoka dia afaka miala mazava be nge zany sao dia verinao fa misy mitana sy mitambitamby aminao reto mahalalaka io mivaravarana fantatrao fa efa resa dia ataonao an'izao leobe an'izany arangah eny ary tsy teny tsony tokoa ara zay ny tianao zay mihitsy zao no tena mety io misarina mbola latabatra io ny sakafonao za tsy hinana tsony fa efa voky tonga angamba dia atory fa nitoromaso zao no tsy ampy amiko za ngamba etsy amin'ny seza lava etsy no atory fa maninona koa tena tsy tatoko mihitsy le fofona ranomanitra amin'ny akanjonao fa tonga dia mitady ioka mandana koa any fa tsy misy tambatambazana zany eto dia ohatran'izany akery rindra ny fiainanao an-trano ao tena mafy angeky dray
mampalahelo aoka izany ka dia tena tsy miraraha andritsony izany ry amin'izao. Ataony avokoa rehefa karazana fanitsakitsahana tokantrano ary tsy azo tenenina amin'izay tiany atao izy. Tena tsy nampisokanana toetra ohatr'izany mihitsy izy iny ka. Zaky tena diso fanantenana tanteraka ny aminy potika mihitsy ny fiainako amin'izao Saviky mbola azo eritreretina ihany hoe mety iova izy indray andro any. Asaky toetra ratsy aloha azo elany. Saingy amin'izao fotoana izao no mijaly sy mila fanampiana. Ka afaka ny anao inona mondry amin'izao ka eo mihitsy angeky tsy maintsy haritra an'izay mitranga rehetra ihany zaniko. Fa izy izany dia efa tena tsy menatra tsony mihitsy amin'izany zavatra toy izany. Tsy misy mahamenatra azy mihitsy izany ary vao mainka aza abaribariny eny Amasom-bahoaka eny. Isaky ny olona mahafantatra ka tsy miteny amiko fa miaraka amin'ny vehivavy hafa noho izy. Indray andro izay tokoa aloha nahita azy fa tsy sanyteny tamindry. Efa tsy misy miafina izany mijaly angeky izahay. Tena mampalahelo aky indrika nefa tsy hitako ity izay atao hanampianandriko. Eny fiainatokantranoko tokoa moa ka sarotra na dia ho an'ny namako aza ny hanampy ahy. Any fomba ahoana tokoa no hanitsiana azy amin'ny toetra ratsiny. Ndraso fa hitako eo izay holazaina aminy rehefa mihaona aminy ahy. Olany rora fotsiny eo koa ngendry. Za zaky tsy mahateny azy ary mila akasy tanana mihitsy izy amin'izany ingy. Tsy maintsy miteny ahy. Oay, tena ohatra mifanina bika izany Fa manino ndry? Tena fanina rindra. Andriamanitro, mianta. Tena safotra ity marina. Tena tsy mahatsiaro tena mihitsy. Fa inona koa ary nahazo azy tampoka teo mianta. Andraso aloha ianjo vonjika so sanatria manino eto mianta. Efa tsy maninona tsony ndry? Efa tsy maninona tsony aky hafa dia misaotra betsaka. Fa nanina tampoka teo aloha ndry tsinitsinina teo dia safotra tampoka teo am-pitsanganana teoko. Izay mihitsy ny nahataitra dia netiko teto amin'ity dokotera ity ndriko. So ihany moa fa teto akaiky dia teto ny netiko. Ndriko ange tena ny sahirana mihitsy fa misaotra mihitsy aky. Ahoana ka efa tsy maninona tsony ahy. Efa mahazo aina tsara? Nefa na zany aza ndraso aloha andrasana izay lazain'ny dokotera teo fa ohatrany mbola nisy zavatra nataony teo amin'ny fizahanandriko. Fa ahoana ozy izy? Oka aloha fa ty izy ty fa tamy. Bevoka veka izy tena tsy noeritreretiko mihitsy. Eny akia bevoka izany ndriko. Fa tsy vaovao tsara ary ve izany fa ndry ity toa ohatry ny variana be am-pitsanganana eo fotsiny. Manana zazakely izany ndry io ako. Rindra fa ka izaho ve mbola vonina indray an'izany Ina no iandrasana azy io? Fa ahoana ka raha zao korotandava ohatrano izao mety iandrasana an'izao vahiny kely izao ve izany? Afaka 9 volana eo. Aza mieritreritra an'izany aloha ndry ka tonga ngeky dia any no le ansaiko voalohany. Mieritreritra ny fiainako tsy mba ohatran'izao no nofinofiko tamin'ny Henri mantsy. Eny hita eo ihany izany fa ty zazakely ty aloha imasonako. Rindra inona no mety ho ateraka izany rehetrarehetra izany? Fanantenana vaovao andrio zazakely io fa tena miteny an'izany amindry manandry finoana. Fanantenana vaovao ahoana? Mety ny fahatongavany aza no ampilamy mandisadisa eo aminareo sy Henriko. Ohatry ny azo eritreretina ihany tokoa izany mampiova zavatra ka mety hampiova ny toetrany na dia mifahinony fotsiny aza hoe bevoky ndriko. Izany ve ke Rindra? Tena marina Iza marina moa no mahalalana ny fiandrasana an'izany ho ela loatra no mampanao azy an'izao karazan-ditra rehetra izao. Eno nefa ka tokony mba hiresaka amiko an'izany mazava ngeky izy. Ka tsy fantatra izay aina-tsainy re. Eny izay tokoa aloha raha nirariana dia mba hampiova ny fiainanay. Tsy mbola olona izay koa aminy aloha izany. Fa maninona kosa ka sao dia lasa aloha loatra fa aleo afaka kelikely. Tsy hitako kosa izay tsy lazandry amin'ny azy zaniko. Marina andraso mihitsy aloha ka tsy misy mahamaky raha tony amin'izany. Eny ary nefa kosa aza dia atao ela loatra fa ndriana ange nijaly amin'ny fanitsakitsahany andry eo raha sendra tafahoana ary nareo dia izao aza mbola milaza ny inona any aminy ndry. Eny ary za koa moa ve moa dia ilaza inona aminy anjarandringa izany. Marina k'izy izany
Mba afaka miaraka mipetraka aminao eto ve? Henri, manahoana ianao? Manao indrindra. Salama ka, mipetra ianao eo e. Tsy misy tompo-toerana eto anga? Seza malalaka io fa tsy misy tompo-toeran'izany. Ka zay tonga aloha ihany zany ko. Ary ohatrany mbola tonga aloha ihany fa tsy tara raha izany no izy a. Dia ahoana? Ka ahoana moa fa mba hiara-hiala hitahita aminao etoko? Ka io ary eo amin'ny tavoahangy io mbola misy. Dia ataovy rehefa aza misalasala e. Misaotra rindra. Zahay mihitsy ny tsy afozako anao ty. Izany? Tsy miova mihitsy ianao fa sarika lalandavy eny foana. Ny vehivavy rehetra no ohatr'izany daholo fa tsy za rery. Tsy miova fa toy ny lasa ihany. Zany ve? Fenao kosa aloha hafa mihitsy. Raha fantatro ny toetrako dia fantatro ihany koa ny toetra ny namako fa azo dianao faniny. Andray, namanao izy, mianta ve? Izy indrindra ary mifanandrify amin'izay mihitsy ny zavatra tiako resahana aminao. Efa ela ihany mantsy no tadiavako anaoko. Ka ny misy ara ve ny tsy hitanao e? Nefa eny tsy maninona fa azoko tokony manome laharana manokana anao rehefa avy eo e. Ny fotoana hifazifaziana ohatr'izany no tsy misy e. Fa raisiko anjara-biriky ihany ny fitenenana anao noho ny fampitondrana sy mianta ho toy ny mpiravavy iray tapo e. Fa tena tsy rariny kosa ny fanitsaky nataonao azy a. Le ty tena tsy te hiditra amin'izany resaka izany ary indrindra fa hoe ianao ny resaka amiko amin'izany. Tsy maintsy resahana izany fa nahoana ianao no mitady hanakombona ny vavako e. Eny fantatro ange fa nitady resaka tany aminao tany izy. Fa manana an'izay tarainana nefa moa izy aminao ka. Miaritra amin'ny mafy aminao fotsiny amin'izao izy zao. Hitanao fa efa resy izy dia ampirafesinao. Fa iza kosa aloha no milaza fa mampirafy azy ahy. Tsy nitaraina tamiko izy tamin'ny voalohany e. Fa raha nitoetra ratsinao ataoko fa efa fatampoko fatam-pirenena mihitsy. Efa tsy miafina miza tsony e. Tsy misy henatra amin'ny tany amamonako. Mba moramora aloha rindra fa dia aty amintsika taony ny mason'ny olona. Izany ny marina. Ka tsy mety mifanosipota akoatr'izany ho aho. Fa maninona anao iny namako iny e. Inona ny tena mpiovanao manjarina anao toy izao ka. Nefa tomba olo-kendry sy mahay mandinika ihany nahafantarako anao hatramin'izaiko. Ny olana hatrany rindra tsy ahaka. Satria miaritra aminao ary hitanao fa tianao izy dia izany nanaovanao azy toy ireny. Mba mieritrerita ihany lahy. Ianao koa ny tia hijoro isolo vava azy etoko. Tiako fantatrao fa mbola manana ny namana izy. Afaka niaro azy amin'ny fotoana rehetra. Ary efa fampitandremanao anao koa izay teniko teo izay ka. Fa maninona no menao avertisement? Eny dia ataovy ihany ariko. Tsy handany andro resaka an'izany ingerindra no mba nanatonako anao teto e. Ianao tia tonga dia avy be amiko. Ohatran'ireny hoe nanao inona anao reny teo amintsika ny raha nandinika ohatrany tsy nisy ny olana mihitsy ny fifandraisana hatramin'izay. Izay ataonao amin'ny namako iny dia ataonao amiko ihany koa e. Raha voadona izy mba marary ihany koa ny haikoko. Iny resaka mianty iny ho avy aloha hijanona any fa manorisoro mihitsy. Zao rindra. Andony amintsika indray ny resahany e. Ny fiarahako taminy azy efa fahatosoana goavana tamin'ny fiainako mihitsy. Indray ty vavanao. Maninona? Dia sahanao no milaza izany eto masoko eto. Ka maninona moa izany e? Izany efa miteny aminao fa ny amintsika sy anao tsy mbola nisy olana inona ary. Tena lehilahy tsy vanina mihitsy raha ianao e. Na dia ho tonga anao any aminy ary izany tsy maninona e. Fantatro mantsy fa tsy maintsy anao an'izany ianao. Ye, rehefa avy eo mihitsy dia efa ataoko fantany mihitsy ka. Ianao fotsiny no lany roa rano fa efa fantany ange izany e. Angatsy nambarany taminao. Mety adininy angambany. Tena tafidik'izy mihitsy ny anta tafiditra taminao ka. Ka efa misokatra amin'ny danadana ny varavarany voany rindra. Ary efa sokafako anao indray izao ankehitriny. So dia ny amintsika ary ny tokony asiana resaka fa iny aloha raha hidaboka any mihitsy. Aleo any fa efa tsy ateza intsony eny e. Za nefa tena miteny aminao fa hanenenanao ihany izany teninao izany. Tsy misy hanenena an'izany e. Tena tsy fantatrao ve fa mitondra ny... Maninona? Ka indray saika lasalasa ny vavako marina. Raha nisy kely dia voalazako tamin'ny hariva be voko ny anta. Nefa izy aza efa nanavatra mihitsy tsy teniteny an'izaniko. So ihany. Fa inona ny saika teneninao teo e? Ka mbola hanenenanao izany fa mbola veriko aminao ihany e. Zara angaza mba hetsoina tody e. Tsy miantso tody aminao ahy e. Fa eritrereto ihany izay atao. Hita fa izany no marina. Inona moa no tokony hitantaranao ny fiainako any amin'ny rindrany? Maninona?
ianao ty tena vehivavy tsy misy ilana azy mihitsy, tsy misy fotony. Inona ianao? Andray, fa maninona felahanao fotsiny? Vehivavy mpanala baraka. Fa inona ny nanalako baraka anao ry ary no aminonao ohatran'izao a? Inona ny tantaranao ny fiainako any amin'ny olona ny ivelany any, ha? Amin'izay ny olona avy no afa baraka ery masom-baoka ery ny vazavazany ohatran'inona. Fa inona nefa? Zay toetra ratsinao zay mihitsy ny tena anisan'ny tsy nitiavako anao. Kiala tsy vanina. Andray, ary aza vonoina ohatran'izao aho fa Tsy misy saina mihitsy ianao ty. Oka ho aby fona aminao ahy e. Piramoa miteny aminao foana fa rehefa tsy zakanao ny fiainana ato amin'ity trano ity dia mahazo mandiny ianao e. Inona indray nefa mbola zavatra inona zavatra mbola nataonao? Zany nalainao baraka tany amin'ny rindran-tany. Tsy nanala baraka anao zany fa izy na tsy ary ny tena no manana didy. Dia efa miteny aminao ary mianta fa ataovy fanondrony zay sa matoko ianao a. Aiza mivariko? Ka mbola mikarakara azy nge za io e. Maninona? Efa mifiry zao mbola tsy misy hanina masaka foana to e. Ka mbola fa inona fotsiny no ataonao ato trano ato hatramin'izay a? Hatramin'izay nge za rery foana misakafo ato rehefa hariva fa tsy mety mihinana ianao e. Ay, dia efa heverinao toy ny tsy misy tsony ahy zany e. Tena tsy misy saina mihitsy ty. Inona indray tapalo? Andray, aria. Fa inona fotsiny makako an'ity no tsy hamasaka sakafo a? Inona hoa? Oka rehefa maty ahy e. Zany ny sahaza ny vehivavy etanao raha matity e. Avelao aza ahy e. Aza roitina ohatran'io voloko fa marary ange. Manontany ianao inona fotsiny nataonao tato an-trano maraina ha? Tena olona tsisy fotony mihitsy. Inona koa ny re mbola hijanonako ato e? Aleo rangahy mandeha any velany any a. Fa tsy naninona velondry tamin'izany takanjo sy ny vono izany. Eto amin'ny tratrako eto no mbola ohatran'ny marary ahy e. Akoatran'ireny mangana mitarihako hitandrireny. Tena mampalahelo izany nanaovana andry izany ka. Sao dia tokony hoentina mamonjy dokotera ihany aloha ndry e. Veloko irindra amin'izao fa efa tsy maninona tsony a. Mariny, tia indry mitondra voko tia mantsy ny sao dia sanatria izy fiantraikany amin'ny zazakeloko. Aza manahy amin'izany fa efa tsy maninona ahy e. Tsy nampoiziko anao toy izany izy noho ny fitenenako ka. Nefa nge dia fitenenana tsotra no nataoko taminy. Ka lazainy fa nanala baraka azy hono za. Dia izany no antony hoe namonory anazy zany dia hitariny lava be dia ny zavatra niteneniny to. Zavatra tsy misy dikany dia aminony ahy nge. Dia efa mitatra tamin'ny fikasitanana mihitsy izy ity ankehitriniko. Ngahitsy mampalahelo rindra. Mianta, tena tsy tantoka aty izao ataony andry izao a. Mariny, izao avy no malahelo sy marokoditra mihitsiko. Tena te-hiteny andry aho hoe maninona kira misaraka amin'iny raha efa tsy zaka tsony a. Maninona rindra? Maninona raha mialy? Ka vadiko angeky inona tsara na ratsy. Tokantranoko foana ao ka io le hoe ny tokantrano fefiny. Raha fefina ve isy mihoatra noho izao e. Fa nitsakitsahana sy fanaovana tsinitsinina ny vono manaraka ihany. Sao dia efa tafahoatraka izany a. Tsy mety ki izany rindra. Dia mbola tsy fantany izany hoe be vokindry. Mbola tsy fantany satria mbola tsy nolazaiko taminy. Maninona nefa raha teneniny. Atao mifanao ngeky izao dia mampalahelo andry e. Oka mihitsy aloha rehefa milamindamina. Fa iandro roviana ihany ary. Ka za mbola manana fanantenana hoe isinda sy lamina ny atezerany rehefa afaka kelikely ihany. Mandrapatonga an'izany dia tsy aheto tsy hoe maniry lozandrikory fa ataony fanao foanako. Tsy maninona ki fa heretako foana. Anaraka mba amin'ny ain-dehibe indringa io amin'ny farany. Ka inona ary isaraka aminy dia andao ny tokantranoko dia ho aiza. Eritrereto ihany izay e. Fa tsy mampaninana mitazona andriana aminay aloha rehefa tena tsy hita tokoa izay tany aleko. Tsy mbola amin'izao aloha izany e. Korontana ny tokantranoko ka anjarako ny mandamina an'izany. Jereo nge tiandry e. Arao maso tsara mihitsy ny fahasalaman'io zaza akibondry io fa sao dia anahiranako. Na ny vola entina manatona dokotera aza angirindra tsy misy. Teo alohaloha teo izy te hanome vola dia manome. Tsy te hanome dia tsy manome. Fa izao izy tsy manome atsony mihitsy na ariary azy. Jereo amin'izaniko. Aleo fa apiako ndry e. Aza misalasala mihitsy miteny aty amiko raha misy ilana vola ohatr'izaniko. Eny ary dia misaotra mialoha kirindra. Izay no mahampinamana antsika e. Fa izao kia. Hoe ahoana?
tena mba miangavy andria mba tsy resaka ninonina amin'ntsony aloha raha sendra hoe tafahoana iny an-dalana iny zany nareo. Eny fantatro tokoa zany. manjary aty amiko indray izy no mamatratra mantsy rehefa avy eo dia kandre izao mivokana. Eny ary tsy tokony nataoko tokoa zany raha nampiziko mialoza nahazo andrizaoko. Ena ho any efa tafitany aminy ny afatra ka anjara ny sisa mieritreritra n'izay ataony rindra. Marina zany aleo fa tsy tentsony ahy. Ary toy loza no mipetrapetraka fotsiny io fa tsy manolotra ny sakafoko e. Aiza ny variko? Tsy misy vary eo Henri. Maninona fa tsy misy vary ahoana? Ka ianao ngamo no nanome volahy efa ho firy andro zay. Sy kely taty apelatanako taty ihany koa efa lany ka tsy hitako intsony izay natao. Dia maninona? Teny janona fotsiny amin'izao rehefa tsy misy vola fa tsy mba mahalala midemerda. Inona anty? Mama, Henri. Fa inona fotsiny reno ao anatin'ny lohany tony vehivavy tony e. Vehivavy tsy misy dikany. Kare aza vonoina ohatran'izany ho aza fa marary. Zany ry tiany sazany vehivavy oatra teny io a. Henri oka ho marary nge zany mifona ho aza e. Tena ndray aloha dia tsy amelako mihitsy raha tsy mahatsiaro mijaly sy mangilifiry tokoa efipiry amoa no miteny an'izany a. Aza pitsalinao ary Henri. Ka tsy maintsy ataoko. Kare be voka nge maninona? Inona tsara hoe nilazainao avereny kely hoe? Be voka aho toejaza sao dia tsy mety amiko sy ny zanatsika sao vono miatra amiko sao. Zanako tena taiza zany a? Andray fa everinao fa zanako taiza moa raha tsy ny zanako ihany e, zanako koa. Maninona tsara dia everinao fa inao zany a? Henri tsy mananjanaka amin'ny vehivavy ohatranao a. sao dia mba efa tafahoatra loatra koa izany teninao amiko izany. Sa teny vokatry ny atezerana ihany. Dia efa mbola averiko amin'olo mianta fa tsy mananjanaka aminao a. Zanako ao tany velany tany efa fantatro. Andray dia sanao ve no mandahazo ohatr'izany e? Fantatrao nefa fa taty foana hatramin'izay hatramin'izay. Dia zao no teneniko anao a. Tsy vita moramora zany fa tsy mila olona be voka mijanona ato amin'ity trano ity koa ny aloha e. Raha pitso dia ny raha pitso any ianao dia mivoaka miaraka amin'ny entanao. Maninona tsara hoe ry Henri. Mazava aminao ngambo zay. Tsy te ahitanao eo tsony a amin'ny fiverenako raha pitso. Zay fa lasa ianao mandeha any. Fa raha andeha mody andeha ho aiza ry Henri a. Hatramin'izay efa niezahako n'ilay ferina hatrany ireo karazana fampijaliana nataonao any. Tsy mila raha maso betsaka ary mianta. Ataoko fa mazava tsara aminao ny teniko zay. Dia samy ve ny nandroakandry ohatr'izany? Vitany akia efa reto avokoa ny entako rehetra. Tena tsy vanina ny lehilahy raha izany ka ary tena tsy mifahatrovana mihitsiko. Ny lehilahy rehetra ve kely rindra? Sa ny anjarako mihitsy ny tsy mifanandrify amiko? Asa Tsy nisy nanapohan'ny Henri hanana toetra toy izao aloha e. jereo vono sy kapoka marary ohatr'izao saika tsy misy afatarana andritsony mihitsy. Tena simba tanteraka indriry mianta. Zavy tsy raha ny tenako tsony akiza satria efa tsy misy dikany amiko ny zavatra rehetra. Te hamono tena akiza rindra. Indray aza miteniteny foana ohatr'izany kosa aloha ndry e. Hamono tena tsy vaholana izany ka inona tsony moa ny amiko e. raha indray mandeha ve no mantavary dia andeha fitsotro be. Efa simba ny fiainako rindra. Ny amin'ity zanako ity fotsiny tokoa angamba sisa manaka anatsy ianao an'izany satria namany mamono azy ihany koa ara manao an'izany. Marina aloha izany. Za rery ngeky e. Tsy manana nizaniza hitarainana. Za mbola eto e. Tsy mbola namelan-drirery hatramin'izay. Eny tokoa ndringamba sisy e. Aza matahotra indry fa raha mbola zakony za tsy hamelan-dry ady rery amin'ny fiainana e. Fantatro ny mahazo andry sy ny toerana misy andry. Misaotra kirindra. Ndao entana anatrano aloha reto entandry reto e. Dia ihany ndry no mipetraka. Dia ahoana k'izany rindra? Ka ny amiko aloha ndry fa ahoana e. Ka sao dia manahirana amin'ireo ray aman-dreny izany e. Mamanareo toa ohatran'ny masika ihany mantsoko. Aza manany amin'izany ndry fa za ihany miresaka aminy ary tsy maintsy manaiky izy. Iza tokoa moa tsy angoraka andry amin'izao mahazo andry izao ka. Ka sao dia manahirana mantsoko. Tsy misy manahirana izany fa ndao e. Eny ary.
Ye, tamana ihany tokoa aloha ahy e. Mahafinaritra ny monina atao aminareo mba ahitana filaminana mihoatra n'ilay tabataba lava tany an-trano e, ny daroka isan'andro. Efa afaka amin'izay ndry ankehitriny every toy ny nofinofo nandalo teo amin'ny fiainandry ireny. Dia nanahoana tokoa kizay aho ry. Aza mieritreritra azy tsony koa ndry ka. Avy alao izy hoany, aleo izy sy niditra no hoany. Tena tsy naposiko ankinina andraisana an'ilay fitenenako azy fa mitoejaza ary tonga dia nanda azy tsy horainy avy hatrany izy. Dia izay no antony nandroany atao an-trano. Lozana ankizy izany a. Dia nisy izy afa-tsy izy tokoa moa niaraka tamiko e. Fa dia efa asosorana amiko sy filambaniny angambany azy. Tsy misy anaovany fiainany fa manelingelina azy e. Izany tokoa dia ho lozaniko ary mety tsy ho tantiny ny valin'izany. Fa raha toa ka mbola hiaiky ny adosony ihany kosa aloha izy indray andro any, mety ho foana avokoa ny hotavitany. Findry ve mbola tia azy foana e. Vadiko ingeky inona tsara na ratsy. Na dia fireny aza ve nanaovany Andry e. Izy anefa tsy tia Andriko. Raha tia Andry tokoa izy efa tonga nakandritatita anatin'izao tapapolan'izaoko. Mieritreritra an'izany foana koa kiza. Dia manontany tena hoe hatramin'izay tokoa ve izany dia tsy nitia mihitsy izy hatramin'ny voalohany arahanay. Mety ho marina. Dia inona fotsiny no antony nangalany ary zaniko. Ohatran'ireny fary ireny tsy vitan'izay fa mbola nitsakitsahana indray koa fa oay, ohatran'ny misy mandona kiza izany. Andraso hoe fa iza kiny tao? Ay ve, olona mpanatitra taratasy ka. Ay, Taratasy ho mihitsy ty. Zany. Ary ohatran'ny taratasy avy any andafany izy izany. Eny tokoa adresa avy any amin'ity mpandefa ity. Ay, ary mety ilay zavatra ty raha izany ka. Fa zavatra inona izany? Andraso aloha zokafany. Tsy maintsy mandeha any andafaka izy fa fiantsoana ho any tamin'ilay fangatahana nylevako tany ty a. Mahafinaritra ki izany a. Dia tsy maintsy mandeha izany ndry. Tsy maintsy mandeha ki a. Dia alahelo izany izahay amin'izay fotoana izaiko. Ay, aza matahotra indry fa hiantso anareo aty foana e. Dia hiantso Andry koa. Eny e, mahasoa Andry tokoa izany fa roviana moa indry izany no andeha. Mbola afaka tapabolana mahery kely io ngamba. Efaka ihany izaniko. Fotoana hikarakarako ny taratasy rehetra andehanana azy izany fa efa tena tongotra tokoa ny nanaovana azoko. Ndraiky rendrako. Raha andeha izao indry dia hoaiza indray no alehako. Fa ahoana indry mametraka an'izany fanontaniana izany. Indry ihany tokoa no antom-pijanonako ato aminareo ato ange. Indry no niaro sy nitondra atato. Kindry aza efa tsy ho tsonoko. Dia hoe rehefa tsy hoe ve za dia tsy afaka mijanona eto intsony indry. Mazava ho azoko. Ety Andry mandrapahatonga avy amin'ny fotoana terahandry e. Tsy efa niresaka izany ve isika ka. Eny ka indry azy ity andeha tampokako. Ka afaka mijanona eto foana ho Andry. Ka izany kosa ve dia mety ny olona atao aminareo ahoana? Fa maninona ny olona atao aminay ka? Ataoko fa makasitraka ny fijanonana indray ato avokoa ry zareo ka. Na dadanay izany na mamanayko. Eny tsy samy teny amin'ny rindrany zava-marina. Rehefa eo ihany tokoa izy no mandray atsara ho reniny io fa rehefa amin'ny fotoana tsy mahay eo azy dia manao toera tsy zakamiko izy. Tsy dia hiteny an'izany amin'ny rindra fa sao dia mampisolana eo amin'ny izy mianaka izany. Tsy maintsy resahako amin'ny dadanay sy mamanay moa ty fandehanako ty e. Ka zavaiko amin'izany fijanonana indreto raha toa ka misalasala indry. Rindra, tsy maninona nge raha ohatra ka mandeha amin'izay ahy e. Ataoko fa efa mba ampy izay fotoana lava nijanonako teto izay. Fa andeha ho aiza aloha indry e. Ny toerana le Andry aza tsy mbola hita Andry akoroko. Eo ihany indry. Rehefa hita sy fantatra mazava izay toerana le izay vao mialetoko. Ka tsy misy fanazavana betsaka fa efa mazava ka amin'izay teniko izay ka. Eny ary. So ary misy zavatra tsy dia azoazo indry ataon'ny olona atao aminay e. Anka, tsy misy an'izany fa aza mieritreritra an'izany kosa indry e. Ka tsy hitako izay olanako. Efa izany no miteny fa afaka mijanona eto amin'ny fotoana rehetra indry ka inona indray ary. Dia lasa tokoa rindra. 3 andro izay no nandehanany. Efa fantatro raha ny zavatra miandry ataorian'izany fandehanana izany. Vao nidify ity tanàna ity fotsiny ny fiara nitondra azy ho eny amin'ny seranam-piaramanidina dia efa nanomboka ny antso-jay maro isan-karazany nataony ny reniny tamiko. Efa fantatro ihany koa fa tsy aritrela ny fijanonako eto e. Saingy
rindra moa tsy mahatsapy izany, tsy tiako ihany koa no manome alahelo azy ka izay no antony tsy maintsy nanekiko ny hijanona ihany na dia tsy sitrako azy izany. Za ihany tokoa no tokony hiatrika ny fiainako fa tsy ho enta mavizatra ho an'ny hafa izany. Zody izao ihany aloha dia andeha. Otinareo aty ry mama. Manahoana ianao tompoko? Manahoana ianao? Fa honana ianao? Ianao zao no tsy fantatroko. Fa iza moa ianao e? Ay, namany rindra. Ay ve, za kosa anadahany. Mamanareo any ambony any raha hijery azy ianao? Ie, vao tonga zao mihitsy koa ne za io e. Ka mandeha any ary ianao raha hiakatrao e? Ary ianao fa andeha e? Veloma ianao? Ndry? Toa lasa ihany izy marina. Fa ahoana koa ary ny vehivavy zany. Toa ohatra ny rem-poziny olona manana olana mavizatra ireny ny fahitana azy. Hita hoe avy nitomany izy teo iny. Namany rindra. Rindeho aiza? Hitady azy? Andraso aloha hiakatra ao mama ambony ka. Ary ty za ty zao e, tsy fantatra akory izay ho alehako, izay ho ataoko rehefa avy eo sy ny sisa. Izao fahaverezako izao dia maneho ny fahareseko manoloana ny fiainana. Tena avizana fa andraso aloha akaina kely eto amin'ity sisiny eto ity ka sady tena reraka ihany koa azy izany. Oay, ary fa manina koa ary ty olona ity izany? Ay, jamba. Tsy tena angamba ny lalana fa tena mitsapatsapa aty amin'ny sisiny aty izy. Andraso aloha. Azafady. Diso lalana ianao fa avy eto ankavanana ny lalana ho an'ny mpandeha tongotra. Misaotra indrindra tompoko. Ave tsy ho tantanako makina ianao e. Misaotra indrindra. Nefa ve mba ho tonga any amin'izay toerana lehanao ve ianao ty? Azafady indrindra tompoko fa tena very ako. Oay, zany ve? Ka ohatra nisy fiara marobe nijanona tery aloha tery fa izay no tsapako e. Nefa ny lalana falehako isan'andro hoa tsisy an'izanyko. Fa mandeha rery anga ianao sa misy olona niaraka taminao? Za rery ka. Andray, dia ahoana re izany e? Fa aiza tompoko ty toerana misy aty azafady e? Ity amin'ny 67 hektara? Andray, ay tena lasa lavitra tanteraka zanyko. Ary zay zany navery ako. Fa aiza ianao mody? Eny Ampandrana ka. Ka ahoana no nahatongavanao ety? Ka ilay fiara nandehanako zany no diso e. Nefa dia efa nanontany azy eo vao hiakatra ilay fiara. Ka raha izany re amin'ny fomba hoana no hahatongavanao any aminareo? Ka ny olako ihany koa zao dia tatsy aloha tatsy tsaroko nisy nangalina ny paosiko ka very avokoa ny vola rehetra taty amiko. Andray? Dia tsy misy andehanako taksi intsoniko. Mampalahelo ahy ianao raha izany. Mba olona tsy matahotra an'Andriamanitra kosa raha olona efa hita fa jambo izao no nangalaranako. Mariny. Ka azafady tompoko raha nitananao ela fa mety maika amin'ny alehanao ianao nefa dia nitazomiko teto fotsiny. Aleo andeha fa veloma ianao dia misaotra betsaka tompoko tamin'ny fanorona ny lalako e. Azafady aloha e. Ahoana izay? Dia ho tonga any amin'izay toerana lehanao ve ianao amin'izao? Tsy maninona fa aleo ateriko ianao e. Anontaniako olona tsy kelikely ny lalana dia tonga any amin'ny farany. Tsy maninona fa aleo ateriko mihitsy ianao e. Ka sao dia manahirana anao anefako. Tsy manahirana e. Ateriko any Ampandrana ianao. Andeha fiarintsika fa mba misy vola kely ihany aty amiko aty. Eny ary tompoko. Dia mbola mamerina ny fisaorana betsaka anao re tompoko. Ka teneny ny mpamily fa eo amin'ny lasantsy sika ny miala. Ay. Misy miala eo amin'ny lasantsy azafady o. Eo ara le miala ny lasantsy. Ave tsy ary tantanako ianao e. Misaotra tompoko. Zay. Dia rehefa tonga eto izany dia fantatrao amin'izay ny lalana. Efa tsaroko ka. Andao izany ho hitarika anao ndraika.
miala eto sika dia manaraka amin'ity sisiny ity mandra-patonga ery amin'ny pompery dia eny vao mivily. Indray ary tena mahafantatra lalana tokoa ianao izany a. Ka tia ny lalako isan'andro ka efa haiko tsara ny fiaranandehanako sendra ny fandiso no nahatongavako tany amin'ilay toerana teo ka nahavery aka fa rehefa tonga eto indray efa tsy very tsony. Ay kosa. Dia mbola lavitra eto ve no misy anao? Efa tena akaiky dia akaiky ka. Efa tonga ny tsara izany ianao raha eto no hiverina. Tonga ny tokoa fa dia misaotra anao nefa maninona moa ianao raha mba mandroso any amiko e? Androso? Tsotra ny hafahafa be ve izany? Fa mbola maika nga ianao ka mbola misy fotoana ovonjenao? Za tsy manana fotoana vonjena fa... Fa nahoana ka tsy tianao ve ny mandroso an-trano izany olona jambo izany ohatry ny hafahafa? Andray kosa za teonao tsy niteny sady tsy nieritreritra an'izany akory ahy. Vazovazoko manko izany fa mba andao re mba ho mariky ny fisaorako anao nge sady ny volanao ve dia tsy averina ka. Raha izay volana ataontsika tsara an-dalana teo tsy mila averina akory ka. Eny andao aloha mandroso fa tonga isika. Fa aiza ny tranonareo izany? So dia... Ato ka andraso fa vana ny vavady. Andray marina tsy nampoziko ato amin'ity trano ity olona ity no mipetraka. Aza mihafahafa ianao fa mandroso dia mipetrapetra. Ie, misaotra. Izao no atoandiko tompoko. Ary aiza avokoa ny olona? Olona iza no anontanianao ka? Ka aiza izay olona miara-mipetraka aminao ato ka? Za rery no ato fa tsy misy olona mipetraka ato amiko izany e. Ka eno Ianao rery? Togaga ianao. Everinao ve fa tsy mahatoka tena ny olona jamba toa ka? Izany dia izany tokoa. Efa fantatro senjery tsara ny zavatra rehetra ato an-tranoko ato efa voafehiko avokoa izany. Mahavelona ny tenako rery ato fa lazaiko anao Izany? Ny lalany any ivelany aza moa efa fantatro hatramin'ny tsipirian'ny daholoko. Tena tsy napoziko. Jereo nefa ny ato an-tranonao raha tsy tena milamina sy mahafinaritra ery. Ny zaridainao ivelany ao aza moa dia tsy lazaina intsony. Ianao avokoa ve mikarakara ny reny? Andray tena mahay zavatra ianao Ka tsy atao sakana ho an'ny fiainana velively akory ny clé mahananany. Olona salama ara-batana aza be ny tsy mahakojakoja ohatranao izao. Tena mariny. Diso ihany izy ireniko raha mba nomen'Andriamanitra ny fahitako be mihoatra ny zavatra vitako amin'izao no azo atao saingy efa izao no nanaovany aka tsy maninona izany ankasitrahako azy ary izay ananako an'izao zavatra mahafinaritra izao dia izay ny tena tiako izay koa ny tsiritan'ny olona angambako. Tsapa amin'izao tokoa aloha fa tsy sakana aminao velively ny fahajambany. Sambatra ianao. Ka vo ianao izao ny olona miteny voalohany fa hoe sambatra. Azafady indrindra miala tsiny tsy hoe maneso akory sanatria fantatro izany fa inona no mahatonga anao ilaza fa sambatra ary aka? Raha mihoatra azy salama saina sy tsy manana kilema tokoa dia sambatra ianao. Ianao aza manana an'izao rehetra izao maika fa ny hafa maika fa za zay salama. Ay ve satria angambosika samy manana ny anjarantsika ko. Mahatsiaro tena ho menatra manoloana anao tsy mba manana na dia inona akory aza. Sarotra ny mampitahantsika zavatra maro no tokony jerena vao afaka milaza an'izany ianao marina tokoa aloha izany ka inona moa no atao anao afahafamiko mantsy ny teny hoe dia ho jerena fotsiny eto ve ianao satria jamba dia hoy aho hoe dia ho resahana fotsiny tokoa ve ianao mba misy azo aroso anao ihany manko ato Andray aza misahirana re za mantsy tsy aharitrela nge. Ka andraso aloha alaiko vetivety fa aizy indray ny dia mbola misy raha mbola inany ianao Anka efa tena nahalany betsaka tamin'ilay mofo mamy narosonao teo fa misaotra ka mbola misy tafajanona tokoa ve? Ka sao dia tsy tianao raha ilay izy ko? Tena tiako ka tena tsara be. Ay dia ity ilay volanao natao sarantarana teo ohatrinona moa izany? Andray
za nge tsy niteny taminao hoe averina iny e. ko raha tsy inonako anga misy zavatra azo fotsiny zany amin'izao fiainana izao ka e. na de zany azako oka izao marina e. An'izay de tsy andray an'ity ve ianao e. sady vola saika hividianako sakafo ihany koa iny mantsy e. moa ianao azy efa nanome an'le mofo teo ka ataoko fa efa afaka zany ny anohanakoko. Mba hafahafa koa ianao zany. Fa hafahafa ahoana? Raha olona hafa efa mindraisy nyity volo ty. Manahirana zanyko. So de eritreretinao fa tsy manam-bola akoatra n'ity aloha no mampiafahafa anao ka. Na izany aza tena tsy mety amiko zany. Fa hono e. Ie ahoana izay? Ny fahinoko anao hatramin'ny voalohany resahako taminao teo ohatriny hoe feno adi-tsaina lalina zany ao anatinao Ahoana? Indroa zay no naheno anao ny sento nefa raha izany feonao izany tokoa ataoko fa tovavim-bola amin'ny taonany tsara ianao, ataoko hoe 5-20 taona any. Tena mahay maminavina tokoa ianao zany tonga de fantatra ohatra amin'ny taonako. Ka ohatriny hoe fotsy fihodirana, lava volo, maranitra nitendrika, asatsy zany ianao moa tsy mbola nimehatra amin'izay ny fampiresantsika teo ka tsy fantatro na misy fandainganana tsy. Mahagaga ianao ohatrany hoe mahita ihany tsy toy ny olona jamba. Mamitaka ty solomaso mainty anaovanao ty raha miresaka aminao toy izao ka nieritreritra sy ny sofina ny solomasonay e. De izay rehetra nylazainao teo izay tokoa angeny nambaran'ny olona asy ireo namako taloha e. Taloha? Eno fa amin'izao kosa very amiko izany endrika mambikako izany e. Fa nahoana ka? Mbola misy tsy sitrana hatramin'izao ny mangana amin'ny tarehako amin'ny tenako ihany koa. Mangana amin'inona? De izay zany tsy nampitsika anao? Niara-very tamin'ny tsiko sy ny fomehako ny akantoko e. Herintaona teo tokoa no niforetako anaty. Miainako tao anatin'ny karazana fijaliana maro samihafa e. Ka mbola antenaina fa hiverina aminao ihany zany endrika eo zany. Rehefa miverina aminao tokoa ireo fandaingana roa amin'ny takolaka ao de ataoko fa afaka neta mavesatra eo antsoroko ao ka. Roviana? Toa vao mainka amin'ny tombo azy zany ka mila tsy ho zaka isan'andro vakisaoko. Sy fa inona ka iny olana mahazo anao ka? Ho zaraiko amin'iza tokoa moa e. Vonina iainanao raha sitraka ao ny amboraka izay mahazo anao amiko. Efa nanao ohatran'izany tamin'izay namako izay ihany anefa to manome fahasahiranana olona ny famborahako an'izany fa aleo re hijanonao ahy irery ihany e. Ianao ve de hanome fahasahiranana e. Tsy matahotra an'Andriamanitra ianao raha izany no misy ka. Andray? Ka aza eritreretinao fahasahiranana ho ahy izany fa lazao e. Eny ary tsy maninona fa olazaiko aminao raha mahaliana anao. Lazao fa miainanao ahy e. De zany sy zany ny tantara miainako re. De mbola io ianao io? To very fanahy mbola velona ihany ankehitriny. Mampalahelo ahy ianao. De ho aiza zao ianao ka? Tsy misy toerana lehako. Ho aiza moa? Efa nanjarina tao nenako izao rehetra izao rehefa eto Antananarivo e. Misy avokoa n'aiza n'aiza. Ka tsy nisy nisafidy an'izany anefa de misy ireo migiokany mafaitra indrindra amin'ny fiainana. Ka zay nge ny lazako tany am-boalohany hoe sambatra ianao e. Ianao tsy nisafidy nidy zany nge? Fa zay ny lalana voasoritra ho ahy. Raha namono teny ianao de tena diso sy meloka tanteraka. So ihany fa tsy nanao izany ary tsy navela ny zanaka ao anao an'izany koa. Te hizatra amin'izao fiainako izao ahy e. Nefa ny zanako mampalahelo ahy. Na de nahantra azy ireo ray aman-dreniko mba tany an-trano ihany aho niteraka fa tsy teny amin'ny daban-jorody akory. Nefa ny zanako izay tsy maintsy ho raisiko iny rehefa tonga ny fotoana. Mampalahelo. Ka ny fiainana de tsy misy zavatra voatolotra koa na fantatra mialoha fa mbola mandroso hatrany sika ty. Azafady ilazako zavatra iray ianao. Hoe ahoana izay? Ity masoko ty efa lany aika tamiko ny dokotera. Ka rehefa mbola dokotera mahay eto ambonin'ny tany tsy nisy mihitsy na sitrana azy. Samy milaza izy ireo fa tsy afaka hita mihitsy nefa de lazaiko anao fa mbola manana fanantenana ny hita ihany ao indray andro any. Azo tanterahana ve zany? Ka efa lany aika ampitsabo ato aminao e.
ka hoy aminao hoe ahazo ny fiainana tanterahana amiko foana zany satria aleo hijanona ho fanontaniana eo ny amin'iny izay no lazako ihany koa fa afara samy fihevitry ny olona ny fomba fisainanao ty de manana fanantenana foana e aza kifikify zany misaotra re amin'ny teny fampahirizany ka raha tsy nahita izay toerakalehanao zany ianao de maninona mora mijanona tao amiko ka hijanona tao aminao ka ianao be voka ka sao de tsy mety aminao ny velany ihanyko sady mangatsika no tsy sakafo ianao ka maninona raha mijanona tao amiko ka amin'ny fomba ahoana sao de tokony izany ho hitsetranao izay manakomena anao kizary ka izao manana toerana azonao ialofana ihany raha tsy mahita tany aleha anao ka maninona nefa raha mijanona ka de ahoana no amaliko an'izany de misaotranao nanaiky hijanony ianao ny tena isaorako be dehibe fa nanaiky ny hijanona korina solo a tena misaotranao bitsaka ka raha tsy nanaiky nijanony ianao de nalahelo ary mianta tsy maninona izany mandra-pa ho hitantsika ihany amin'izany fa na de zany aza sao de tsy mety raha de hipetrapotsiny eto ay sao de misy zavatra tokony ataoko aloha fa nga mo misy zavatra fantatrao atao tranoko ry mianta vahinika ianao zao ka anjarako mikarakaranao ka toroy aho fotsiny mipetraha ianao fefa zatra mikarakarany ay de tena tsy manaiky mihitsy ianao ty efa riva ny andro e ka raha mahatsiaro maizina ianao de areto ny jiro e marina izany ny amantsy efa maizina foana ny fiainako fa tsy mba natao ahita izay azavana zany ahy de andraso akatoko aloha ny varavarakely rehetra ary ianao no manidiny ety ambany fa za kosa ny manidiny any ambony rehetra eny ary ahoana zay mianta tsy hitako ny fitoeran'ny kopy rehetra ka ao ambany eo fa sokafy daholo fa ahoana nataoko e hita reto tokoa kaika raha mitady andeny ianao de ao foana anao siko azy ka ty am'izay ary ny rononao e sao de nasianao siramamy efa fantatro ka fa le malo kosa aloha mbola tsy nalaly ka tena tsy voako mihitsy le izy raha vao misy siramamy fa sotroina am'izao no tiavako azy toniko mianta tamanatro tranoko ve ianao e tena tamana tsara ka fa tsy azoko le fanontanianao tsy manelingelina anao ve ny kilemako andray ahoana moa no hoe anelingelina ahy zany ianao aza no atahorako vo elingelina amin'ny fisiko atoko indraindray mantsy tsy mahafaly ny sasany zany enta mavesatra ho an'izy ireny ny kilema nytoanay e aza mieritreritra an'izany ianao ry nasolo tiako de tiako tokoa no miara-monina aminao ato anery mianta ka za rery no ato e tsy atahorana isy olona anao toetra tsy zaka aminao ohatran'izany namanao nipetrahanao teo aloha zany nefa nge izy tia ihany raha rendra kosa aloha tena niata amin'izay fomba rehetra hitany sy fatany fa mety tokoa izy saingy tsy mbola mahaleo tena izy de izy moa zany zao tsy mbola mahafantatra fa hoe niala tao amindry zareo ianao tsy ho fantany ihany ve zany ary ilay reniny zay zany no tena tsy nahazaka anao vitsy ny olona no mahazaka ny fahorin'ny afy lazaiko anao zany ary nasolo mba mizotra araky ny tokony ho izy ve ny fiainanao de anao olona n'izany ianao hoe tsy mety zany ka zava-poana ihany mantsy zao rehetra zao e fa hono ary nasolo endry mianta ary mba aiza ho ary ray aman-dreninao sy izay reta-po aminao de ianao rery no mipetraka ato amin'ity trano ity sa efa maty sanatria ny reniko mbola any ka fa ny raiko no efa maty fa aiza izy no de mahavatra mamelanao rery toy izao ianao nefa manan-kilema ka tsy mandry ny sainy amin'izao fitoerako rery zao fa zany tsy manaiky ambenana toy ny zazakely ry mianta zany na de eo aza ny kilemako tsy ataoko sakana ho azy zany fa lasa fahasaranana ho an'ny hafa mihitsy azy ndraindraiko ka na izany azako raha sanatrika misy maninona aty ianao de mba ahoana andriamanitra ny miahy ary mianta de aiza zany zao zay mamanao zay any andafy izy amin'zaoko monina sy miasa any izy de tsy tonga mamangy anao aty mihitsy sa mba mitsidika ihany indraindray tonga eo ihany izy ka tsy fantatrao fa mandefa vola tsy tapaka ho aty eny izy zany vola betsaka tokoa no alefa no aty tsy laniko azy zaniko ka maninona ianao no tsy miara-mipetraka amin'ny ihany aty ihany ny tiako ry mianta
ato amin'ny tranok'ano no onona. ay ve fa inona aloha no najambany masona ohatr'izao e. Ka tsy misy hoe inona no antony fa efa trany am-boaka mihitsy io e, de tsy mbola nahita ao hatramin'izay ny ainako. Mampalahelo izany. De izay ny tonga de nahazatra e, lasa nandeha ho azy ny fiainako ry mianta. lalina izany ry nasolo. Raha mba nahiratra ianao angamba de feno aminao ny zavatra rehetra. Raha nahiratra sy salama toy ny olona rehetra nge mety trotr'izao ny fiainako e. Zany ve? Ka tsy mihinana izany ve ianao? Zay koa aloha e. De nitovy amin'ireny olona rehetra mifanerasera aminao reny ako. Ory mianta fa tsy mbola mijanona mihinana foana nga ianao zany ka? Mbola anao na ary nasolo a? Ka sao de lasa ngeza loatra amin'izany ty kibinao ry mianta. Manahirana nge hono ny mamoaka zaza disolanje. Ka za kosa ary ve mbola anona de To efa betsaka ihany raha ny laninao ka niara-ny sakafo to ihany sika nefa ianao ty to tsy mbola mitsahatra foanako. ka tiako ihany koa nge le loky e. Eny ary fantatro fa io koa moa no naharatsiana anao de io no nentiko tany an-tsena tany ko. Ka zay nampazoto manao ohatran'izao. Eny e, aleo ihany koa aloha ianao fa afadratsiana tsara fa misy fiatraikany amin'ny zaza ao am-boaka hono raha tsy afadiana amin'ny zavatra tadiaviny ny olona manananaka. Tsy afa-po fa de mitady foana, mitady ihany. Tena mijaly mihitsy raha vao tena hihinana n'ity laoko tiako. Fa na de zany aza Eny e, aoka izay fa aleo raha riva indray reto ambony reto hohaniko e. fa mbola betsaka angano tsy lanika. Mbola misimisy ihany retoko. Ka maninona raha riana any ireo fa tehirizina atao inony sao de simba ka tsy mety amin'ny fahasalamana ary mianta. Raha rivindray mahandro raha io ihany ny tinoko. Reto kosa ve de ariana daholo ry nasolo a. Tsy mbola maninona tena mbola andrasana riva indray aza vao hohanako. Aleo mitandrina ihany ka tsy mampaninona any eny miverina ny an-tsena mividindray e de mahandro sy mikarakara azy ho anao fa aleo zay tsy lany omena saky e. Eny ary ono ary mianta zafady. Fa firy volana tokoa moa zany io kibinao io zao? andray ny fahenim-bolana amin'ity. Tsy efa lehibe tokoa izy zany zao? Efa lehibe nitsapao nge e. Io tokoa e. Atao veto ny tanànao. Ay Sady zany fa mihetsika izy. andray izany tokoa fa henoko fantany fa misy mitsapa azy ka maneho famantarana izy ho mariky ny fisiny ao anatiny ao a. Fantany fa tsy mahita ny kiboterany a. Mianta ohatry ny misento-lalina nge ianao zany e fa maninona? Malahelo ary nasolo a. Fa inona mampalahelo anao? Malahelo ny fiainako ahy e. Raha manompo maso an'izay enim-bolana nitondrako voko izay tokoa de mieritreritra ny fiainako lasa taloha tany e. De mieritreritra ny fiainako amin'izao ihany koa. Ka mampitahany zany. Hitako sy tsapako fa misy fahasamihafana be zany. Tena tsy hitovy mihitsy kosa aloha e. Raha ianao ny aina teo ambany fampijaliana sy amin'izao fotoana izao ataoko fa mba miaina tsara ianao eto afaka mitondra voaka ampitoniana e. Amin'ny lafiny ray ihany kosa de tsy mety ihany ny saiko raha tsy eritreritra ny fiainako e. Hoe mba mety hiova ihany izy angambany. Tokony ho izy ange zao no miara-miaina amin'izao fotoana izao hita anilako e. Zany kosa aloha e. Izy no tokony hitsapa sy hiaino ny fietsehan'ny zanakay nefa de aiza izy amin'izao. Izy aza moa mandahazy tsy ho zanany. Tena mampalahelo e. Aza mitomany ianao ry mianta, aza mitomany azy tsony e. Mizaka ny anatanjaka ny saiko ihany fa tsy mety indraindray. Nefa rehefa ianao no miteny sy mampionona ohatr'izany de tsy maninona fa angina tokoa ahy ary ezaka ny tsy hitomany azy tsony. Ka tsy ho very zay tsy ho ren'ity zazy ty anefa izy. Tsy a? Ndry fa nahoana hoe ianao ry mianta? Efa nanda azy izy. Raha tena reny tokoa izy tsy nandositra ny adidiny, tsy nanao ato ireny nataony tamiko ireny. Fampijaliana ve izy mihoatra an'ireny? Efa noveriny tony tsy misy mihitsy ahy e. Nososena natao toreny fako amam-bozaka ireny. Tena mafy tamiko ireny ry nasolo a. Ka ankehitriny aho vao tena mahatsapa ny vesatra izany. Rehefa nandray asy ny karakara ianao vao tena tsapako izany fa raha ity zaza entiko ity indray de ataoko tsy ahafantatra azy zany satria efa vita ny nanary azy.
aza manao an'izany kosa aloha ianao ry mianta avelao amin'izao e rehefa tsy nitady ahy tamin'ireny fotoana ireny izy ataoko fa efa nanadiny fisiako efa nanadiny fisinay mianaka efa nasolo ny toerako an'olo kafe dia vitany ve zany vitany zany ary nasolo a araka ireny tantaraiko ireny dia mbola tao an-trano aza aho dia efa nanomboka nanao an'izany izy ko mainka efa ninandroany aho tsy hampalalaka azy amin'izay tiany atao raha izany teo amin'ny toerany dia tsy nanao toy izany mihitsy aka saingy izay ny fantany fa mety izay ny takatry ny sainy sy ny eritrerini eny mbola nalasy izay ianao an-trano no mitondra eny amin'ny tobim-pahasalamana ianao no mikarakara manao izay mahafatra tsiana ianao no mahafantatra izay zavatra ilaiko rehetra ka mampiantaha amin'izany toy ny hoe ianao mihitsy no rainjana korona solo Allô Allô fa izy zao fa izy mamy Njara ihany aky a ay ve lahy manao ny lahy nahoany ry fa ngay lahy ao an-trano ao zao ka ko ratsy zany ve zany nandray an'izao telefony ry zao e fa oviana aloha elahy ny tonga tao e efa ela be any tonga efa enimbolana mahely zay way dia tao an-trano foana ve sendra mivoaka kely foana hony miantso andreo i mama zaza tsy mahafantatra mihitsy hoe ao an-trano ilako mama tsy mba miresadresaka amiko an'izany mantsy rehefa miantso ohatro izao a fa ahoana aloha inona ny vaovao any an-dafy ihany tsy misy vaovao atsika aizako ny dia hitovy amin'ny ety ihany mariny fa manaoana reo aloha manaoana re telo mianaka ao sy mama manahoana salama tsara izay aty ka avy ny tokoa aletsy akaikiny alao ve aloha mianta mama mianta fa izy zany fa namako mipetraka ao an-trano ao ka namanao izy fa ngato misy olona koatranay telo mianaka fa ahoana fa nga mianta tsy aotsony ka tsy misy an'izany miantandry izany ato rindra fa ahoana koa ary zany fa oviana izy ny nandeha natramin'izay nahatongavako tato mihitsy tsy nahita olona mipetraka tato zany ka sao dia mba manofy ary ndry rindra mbola ovindry allô mbola ato aletsy mieritreritra an'izany fotsiny aho hoe ahoana ary zany nefa mama dia milaza fa salama tsara sy tsy maninona ho ny mianta voviana ilay niantso faraninona efa dia izany no nambaraniko ka zaza gaga amin'izany firy volana izay raha natongavany alatany ka enimbolana mahero tamin'ny volana septambra ka voalasana izy zany dia tonga tany ilahy septambra koa mantsy ihany ny alataniko kely foana tokoa ny tsy niona antsika io mamy dia tamin'izay ilahy efa tsy nahita olona nipetraka tao tsony fa ahoana ary zany dia naninona koa mama ny nandainga tamiko ny laza fa salama tsara mianta izy nefa zany efa tsy tao an-trano tsoniko izay indray aloha tsy haiko rehefa tonga tiandry mandamina an'izay ary sao dia mba le vehivavy iny tokoa ary zany lazainao zany vehivavy iza tamin'ny fotoana nahatongavako tato nisy vehivavy fanena tamiko teo ambaravarana lasa nivoaka nitondra entana ka tena izy zany mianta tokoa zany zay vao tadidiko dia tsy niteny ninninona tamin'ny langa izy tamin'izany za koa aza tsy fantaniko ka tena izy letsy zany mianty zany fa ny tsy azoko dia hoe inona ny antony nandehanany tampoka ohatr' izany ka nefa dia efa nifampiresaka mihitsy nge zay fa ahoana ny amin'izy iny mbola resaka lavabe ny amin'izany tsy vita telefona fa aloha apetrako amin'izay lazao mama fa efa tonga atoato ahy dia roviny zany mbola tsy fantatro mihitsy zay fa veloma ela veloma arindry andeha hivoakany isika ka mba miomana amin'izay ianao fa andeha ho aizy ka hoe andeha hividy ny lamba hiterahanao rehetra fa inony indray ary ay marina izany zay arako ka ohatrany kamo izany aho dia tsy tsaroko mba amin'ny tokony atao sady te atory koa ako ka raha vizana ary ianao tsy maninona fa le zarery no makany antsiny tena satroko dia satroko tokoa zao mba hidabodaboka eto ampandrina eto ihany ary nasolo tsy
tsy maninona ho azy zany fa mijanona ary ianao hoe aleo zany no hividy an'izay any e. de hainao ve nefa ndry fa nahoana moa tsy ho fantatro ka ka hoe za jamba ve de tsy hay fampina amin'izany ka ny tsy fantatro fotsiny de hoe ho vavy kely izy io sa ho lahy kely ry mianta eo no mampanahirana amin'ny fifatenana ny akanjo entiny zao nefa raha ny fitsapako azy eo a sy ny pitapitahany isaky ny mihetsika ao anaty kibonao de lahy kely io eny fa na zany aiza aleo ihany tsika miaraka ary ianao ve tsy mahatoky ary mianta mijanona ho ahy ianao raha akaina kely fa aleo za ihany no any an-tsena eny ary fantatra ianao fa tsy anaiky mihitsy raha tsy mijanona fa mandehana ary zay ianao de mbola bekrina ihany tandremo tsara raha ny vola sao de very ka ho sahirana indray ianao a tonga de taksi atsy amin'ny dadapaoly ray sy nanatitra anao sy hitondranao miverina avy any an-tsena any eny re efa fantatro zany fahazamanahy ianao hoe aiza le teako teo moa tia naisako eto ty izay ary lasa aloha eo ty izy mampalahelo ana solo hitako tena mitotototo sy misahirana amiko mihitsy izy mikarakara fatratra atao amin'ity trano ity tsy mety mihitsy izy raha tsy manome fahafapo amin'izao zabe voko izao de izy ihany no mikarakara ny sakafonay atao trano vita ny somatsara zany izy no miantoka ny vola rehetra ato toy ny mpanjaka kely mihitsy a ajainy sy ny sisy mahatsiaro menatra azy ihany andraindray Andriamanitro fa nararotako azy ve ny hijanonako ato e efa nikiry ny andeha ihany anefa tsy mety izy andeha de ho aiza ianao ozy izy rehefa miteny an'izany a tsy maintsy mijanona eto ianao mandra-piteraka ao zao koa de mbola izy no misahirana miantoka amin'ny fitaovana rehetra hiterahako aiza tokoa moa izay volako eo inona no ataoko tsy misy mampalahelo ana solo izy azy efa manan-kile miny de antoko izay Henri de mandry ve ny eritreriny any amin'izay misy azy ihany nandroaka olona manananaka lozany izany ny zavatra rehetra tokony nataony ihany no ataony nasolo amin'izao fotoana izao nasolo tsy mitady valiny amiko izy amin'izay rehetra tony fa de ny tena no menatra de voasolo ny nasolo tokoa ny toerana amin'ny maharaim-pianakaviana azy de ny fikarakarana ny vadiny izany amin'izao fotoana izao de tsy sakana eo amiko sy nasolontsony ny kilemany fa de toy ny olona rehetra ihany no andraisako azy rehefa zatra azy a mahafinaritra ny mena ato amin'ity trano ity toy ny verina tampoka indray ny fifaliako ny verina tampoka teo zany soa ihany fa neona tamina solo reto daholo ny zavatra rehetra novidiko tany ry mianta ay eo e misy ihany reo a efa nateriny dadapaoly teo koa ny sasany a efa reto ka ay izy daholo ve reto ry nasolo a ka ireo aza ny eritreretiko hoe mbola misy adiniko misy adino tsy tafiditra tao an-dohako daholo mantsy body fotsy lehibe ray ity a de body fotsy kely ray ihany koa indray de ny terimosy natoko anankiroa reo mianta fa maninona natao roa e ka sao de sanaty vakiny ndraiky de mba efa misy atao fiany reo e raha ihany re de efa mety fa mitandrina fotsiny rehefa mampiasa azy eny tsy maninona re reo e de lamba maromaro avokoa no ao anatin'ilay arina anankiray io hitanao ay reto zany ye mba amin'ny kojakoja ilaina amin'zazy efa azoko ao daholo e ay tena reto daholo tokoa ka reto lambo reto aza ve tsy ho be loatra e ka ireo aza nataoko hoe tsy ho ampy ry miantako mbola rovina izy vo lehibe nga moa aminao de anaovana indray mandeha fotsiny zany de tsy ampiasaina tsony fa hony ndraika ka mbola afaka sasana nge reto rehefa maloto e ay ve zay ny tsy fantatroko eny fa rehefa azonao de efa tsara e za ve nahalaly fa mety daholo ve nefa nyrefiny ao ka za mantsy tsy mahita fa le raha matompo varotra fotsiny nanampy a de ireo no nomendry mianta mety reto fa misaotra betsaka na solo a misaotra anao tamin'izay rehetra vitanao tamiko fa inona indray ty mampisaintsentso mampitomany anao ty mianta mahontsy ny foko loatra zao fihetsika ao amiko zao ry nasolo a
izay rehetra nataonao ahy. Zay indray anao fa be fihetsem-polo ny anta. Mariny taony solon'ny toera tsy zatra ianao nefa inona mba valim-pity azoko isaorana anao Ny valim-pity dia ny fitsaharanao amin'ny io ranomasonao io. Tsy mety amin'ny fahasalaman'ny zazakely mantsy izany. Tsy maintsy arotsako anao izany. Ny laniko taminy aza efa be dehibe. Tsy misy olona azo eritreretina anao an'izao rehetra ataonao amiko izao tokoa mantsy ry nasolo. Handany vola mankarena amin'izay vehivavy mitondra kitra toa efa resy ny fiainana. Ataoko fa tsy misy olona hiantra an'izany raha tsy ianao. Aok'izay mianta. Dia andraso aloha ampirina an'ireto entana rehetrareto aka. Fa ahoana izany no tena marina rindra? Tsy mino an'izany tena mamy izany aletsy Izy azy efa nandainga tamiko raha nilaza fa hoe salama tsara tsy manina miantako. Izy izany efa tsy tadsony tamin'izany. Ka tsy azoko nge hoe inona ny olana nisy teo amin'ny somamy. Izay ihany koa tsy fantatro. Raha tsy mianta ihany no anazavany zaniko. Izy anefa aiza? Tsy fantatra izany sao izay misy azy na lasa izy na lasa izy. Tsaroko ohatran'ny tomany izay tamin'ilay nahitako azy niala teto fa tsy haiko hoe inona angany nampitomany azy. Za manao hoe ndroa mamy izy. Efa nifanaraka ange izay tamin'ny fotoana nialako teto Ary efa niteny tamiko mihitsy izy hoe hijanona eo mandra-patongako. Efa saika andeha mantsy izy. Ary sao dia izy kosa ary ny tsy tamana fa tsy mama izany nandroaka azy. Tsy mahita toerana le izy ka hoaiza moa Everiny lafa manapidiny amin'izany moa izy iny. Nefa ny lazaindry tamiko hoe efa be voky izy ka aiza ary ny vadiny? Tsy fantatra lahy tokoa mantsy ny tantarany. Tena mampalahelo nga izy iny rinjary. Fa ahoana? Ndraso fa ho tantaraiko any lahy. Miaina tao anatin'ny fampijaliam-badiny azy mianta. Ary efa saika amin'ny fo mihitsy raha tsy ny zaza tao akipiniko. Tena mampalahelo tokoa izy izany ka. Izay no nangorahako azy ka nitazonako azy taty. Ary hitako moa tena novesara ny ati-tsaina lala izany ka alakely iny. Tena mafy ny entiny Ka eritreretina amin'izany hoe dia ho sahiala tety ve indra tsy ny olona tato no nandefa azy. Ka raha tsy hitandry izy tsy ho fantatry indry mihitsy tena antony. Ny teny mamy iny efa mazava. Tsy maintsy mitady azy aletsy ary tsy maintsy hitako izay misy azy. Marina izany. Efa ho teraka mantsy izay raha no fanosako azoko. Izany Efa 7 volana mihitsy izaoko. Ary sao dia mba miverina any amin'ilay vadiny kosa ary? Tsy mino an'izany tsy niverina any izy. Ko aiza no fatarandrian'izany? Raha hitandry misy an'io vadiny io ndehana aloha jereo any. Tsy maintsy ho any tokoa ary njara. Avy eo hiteo ihany izay atao. Ka nanahoana ny tany rindra? Hitandry tany izy? Tsy any izy rinjara. Fa ahoana? Vehivavy hafa miara-mipetraka amin'ilay vadiny teo aloha amin'ilay tranondro zareo Ndray kosa. Mahatsiravina mihitsy ny mahita an'ilay Henri amin'izany Dia nanontany azy hoe indray? Tsy nanontany fa tonga dia fantatro moa izy koa aza atao miseho ny lehibe mihitsiko. Ka rehefa tsy tany izy izany dia aiza indray no tadiavandry azy raha izany ka? Tsy maintsy miala neny tadiaviko eny ambany tetezana rehetra mianta aloha. Fa sombany mantsy ny toerana safidiany rehefa niala teto iziko. Dia mba ho azo eritreretina ve izany rindra? Alanenina ny ahy tena tsy te eritreritra izay fijaliana ihany raha sanatria ka teraka any iziko. Izay vao tena potika mihitsy ny amin'ny manontolo. Mampalahelo koa izany vehivavy izany ka. Teraka ngambany ary nasolo. Izany Alohatsika tonga dia mandeha any amin'ny hopitaly. ho any amin'ny hopitaly? Andao azy, andao ako. Ka andeha izotra amin'izao fotsiny ve? Ny entana rehetra tokony ho entina. Marina tokoa izany. Zaho koa efa tena sahiran-tsaina beko. Marary Fa
anga mbola manaikitra be andry mianta marary rehefa ratsy izany ve za ikaikaika toy izao e ka tsy efa izy ve reto e dia io amin'ny sakosy anankiray io le lamba ay andao amin'izay ary andao efa tsy maninona ntsony ianao efa tsy maninona ntsony ary na sola efa reto atrotoko reto avokoa izy mirala kely andray izy tokoa no nanampo e aika kambana amin'ny rahalahy tao akibonao tao fa soavana tsy misy ohatr'izany ny anareo mivady hoy ny dokotera mba isy efa nilo mitsolobo hoan'ny fiainako angamba izy reto ry na sola mahafinaritra ry angamba izy izany e raha mba azoko nampindramina anao no masoko ahitanao azy dia nataoko izany tena fahasambarana lehibe ho anao angamba izao ny fahitana ny endrika izy ireo e efa zatra ka ny mahareo ny feo mitomany izy ireo ihany zao dia efa ampy hahafantarako ny endrindry mianta manatona ary ity ianao e eny tokoa izay mihitsy avy eto akaiketo mipetraka mianta aiza hoe mba trotroko aiza hoe iary reto andray mahafinaritra iry mandray azy reto eto an-tanako samba ny tamin'ny fiainako ny trotro zaza mena vava tahaka izao ry mianta voana raisinao ngery zareo dia nanginy eny tokoa mitovy fantany fa ianao ihany koa ny fahanginany reniny izay vonton-dranomaso tamin'izany fotoana izany tamin'ny fotoanany tsirina izy mirahalahy tato anatiko ory mianta fa mety ve aloha izao fitazonao azo reto izao ka efa hainao sahady izy zaniko hainao ny azo ireo fony izy mbola tany am-boka ka ataoko fa tsy ho sarotra aminao ihany koa ny andray azy ireo rehefa tonga eto tany tahaka izao e ty anao ty koa hita fa zaniko dia hono ary mianta iza zao no ataonao anaran'izy reto ka ny anarany iza tokoa moa izao no ka tsy efa mba fantampatatra kosa ve efa mba noforononao talohan'ny fotoana ka tsy mbola fantatro mihitsy zao zay ataoko anaran'izy ireo ry nasolo sy fa ahoana kosy tsy hitako izay anarana omena azoko iza ny eritreretinao ianao no oka hanome anarana azy ireo e ko raha tsy inonako dia ho mety ve izany ry mianta omeo anarana ry zareo fa tsy maninona ka tsy hitako ihany koa ange izany ry mianty raha mba hoe rainy aho dia tsy naninonako ka tsy efa ianao moa ve no rainy ny vitanao tamin'izy ireo ny jerena tsy efa nandray an'izany toerana izany ianao ka toerana tsy voatanako izany amin'izao toerana misy azy zao ry mianta mety aminao izany toerana izany ary tena mendrika anao tokoa ry nasolo andray faly dia faly ary mianta mandre an'izany teninao izany ka iza no anarana omenao azy reto e asa eritreritra ihany hoe eritreritra ihany ny atao hoe sambatra sa hafahafa izany na koa hoe njaka na hery asa na ihany koa hoe mamin'ny aina zay angamba ny mety aminy izay nytonononao faran'izay mamin'ny aina mamin'ny aina dia mamitiana ka andraso herina solo mamitiana no ataontsika zokiny dia herina solo mamin'ny aina kosa ny farany tsy maninona ve izany ry mianta mety izany na solo tena mahafinaritra mihitsy izany anaran'izany andraso fa izay no atao any amin'ny kopiany iza moa le kambana antsika ato izay reto izy dokotera andray ka iza aloha ilay anarany le anarany amin'ny kopia iza moa le izy reto efa nisoratako amin'ny taratasy reto ka tsara kosa izany anarana ataonareo izany ary ny anarany dada moa azafady iza ndry fa atao variana be nge ianareo izany izany ondry nasolo iza hono no anaranao izy izy ny dokotera za ve moanina amin'izany ry mianta zarako tokoa azako efa niraisiko toy ny zanako amin'ny antsonao izy mirahalahreo saingy ny fandraisana azy ho zanaka dia mitaky zavatra hafa ihany koa fantatro dia fantatro tokoa izany ary nieritreritra an'izay tokoa hatramintsika teny amin'ny hopitaly tamin'iny andro voalohany iny ka hatramin'izao efa herinandro vitsivitsy izao ry nasolo aiko ianao mba toa tsy mitsahatra ny mieritreritra na anaiky ianao na tsy ary nivavaka tamin'izany za ve ry mianta eno
raha ny amiko ny mianta tsy misy olana ny fiainako fa ianao angano mbola manontany tena foana hoe vonina ny an'olotra ny fiainanao manontolo miaraka amin'ity olona jambo ity ve ianao andray ka motsy efa nieritreritra an'izany ve ianao e efa hatramin'izay no efa resy lahatra taminao ary nasolo a tsy mino ary mianta sao dia mba hafanapahan-kevitra taitaitra fotsiny ary zany ianao zany ka fa hatraminao viana moa any nametraka zavatra ka mihena sala amin'izany atr'izay nahalalanao ahy e efa ela ihany izay ory mianta ny fiarahana amin'ny olona jambany mila fifeheza tena betsaka tokoa e ka sao dia tsy ho feninao zany efa ampina milahako ny fiainako izay folo volana latsaka kely izay e ary efa ampina hahafantarako ny fiainana ny zavatra ny ainako taloha ka ampina hahafantarako ihany koa ny mendrika sy ny sahaza izay mety ahasambatra ihany koa fa ianao no asa raha izany no tanteraka ary mianta avo ny lanitra ka tsy takatro ka inandray ara ny mbola andrasany tia avy ianao mianta tianao a na dia nitazonako anao fotsiny aza efa porofo zany fa tianao sy ny zanakao ahy za ihany koa tianao hainao no manavaka ny fitiavana sy ny fangorahana eny avy hatrany ny valiny satria tsy olona manan-kilemantsony no fandraisako anao ato fa sala amin'ny olon-drehetra ihany ka inandray ary tsy hoe akory mamila filanao a raha misisika amin'ny tokony heritreretanao tsara fa sao mantsy dia atahoranao ve hoe hivadika aminao ahy e tsirina solo a tsy dia tsy ny valiteniko aminao zao ny mianta aminay jamba toytony a dia fandrika avokoa ny lalana rehetra ao ambanay tsy fantatray mihitsy izay alehan'ny tongotray raha tsy ny fanampin'ny titehana fotsy ity izy no alefa mialoha lalana ka rehefa fantany fa azo ale zany vao mamindra moramora dia toy zany hatrany hatrany tsy olana tsony zany amin'izao fotoana izao ahy efa hito ahy hiaraka makivaky anao amin'izany lalan'izany ka afaka ny mamindra-pahasambarana kokoa tsika ianao ka inandray ry nasolo no mbola andrasana amin'izany a mianta efa tena fantatro sy voafehako tsara ny feonao sy ny fihetsika rehetra tsy hamelanao eto aho raha tsy anaiky anao ka eny ry nasolo a satria fantatro fa misy fitiavana ihany koa ao anatinao ao dia izay no hikirizako za angery mianta zarako dia zarako tokoa azy manontolo iaho ny fahasambarana raha izany no tanteraka saingy aza siana saingy tsony ary okizay mahafinaritra any jerenreto zazakamba anatrotrondreto mpivady reto to jambany le rangadada amin'izany ie le vehivahavadiny zao no tena mitantana azy amin'izao ndry sambatra ry zareo ary ohatry ny endrika olona efa hitako ty vehivavy ty zany a sa tsy mbola niresaka tamina vehivavy tsara tare ohatr'izao kosa aloha tokoa ty dia mitady efa rehefa tena mandinika le endriny a ohatry ny efa nisy toerana nahitako azy mihitsy ka le fijery ny tena tadiavako azy zany hoe tsy tamin'izao endry zao zany fa endrika hafa ohatra ny fenao lahelo zany ohatra ny hoe mitomany mihitsy azy andraso hoe oka fa zay vao tsaroko tena le namandrindry ty raha izany ho izy ie tena tsy mamitaka any eritreritro fa le tovavy tany an-trano tamin'iny fotoana iny ka mbola tediavin'ny rindra fatratra hatramin'izao io ie andraso aloha toneno e andaotsika epiteria aloha nasolo a iny ka aizy eto ka eto ny toerana natokana ho an'ny mpandeha tongotra eny ary reo fa epita ry zareo zany aleo ro epiteny fa tsy maninona tsy vizana ve ianao mitrotro any maminena kely izy azy ty tohatry ny matoriko sa tsy matory eny tokoa mianta azafady fa honany ianao zay no tsy mianta ve ny anaranao hoe izy indrindra fa honany no nahafantaranao ny anarako kay raha tsy madiso zany efa ohatrany tsy mahafantatra anao dia tena tsy tsaronao tokoa ve
Tsy fantatra ianao ny zafady indrindra. Fa izy zany ry mianta Tsy fantatro tia olona manan-kadalana antsika tirina solo a. ka ohatra ny misy zavatra maika ambalany anao zany ko. Ie, azafady tokoa aloha injara aloha ny anarako ohatrany tsy mahalala fomba tokoa ako. Voalazanao zao mihitsy aza vao mare an'izany anarana izany azoko. Ka anadahany rindra mantsy Rindra? izy kosa angamba ataoko fa tsy vaovao aminao satria mpanamana akaiky tokoa nareo. Rindra ve zany? No ataoko fa izy no rindra namanao ary tamin'izay fotoana indray mandeha izay monja ny eo antsika za sy ianao andeha hivoaka ny varavarana moa za kosa vao tonga. Ay, zay tokoa vao tsaroko. Ay, ianao zany le za koa aza nge saika tsy natadidy anao mihitsy teo tena miala tsiny betsaka njara moa no anaranao teo. Miala tsiny rery njara. Tsy misy tsiny zany ka. Io zany ry nasolo ny anadahany rindra. Ilay namanao ve zany ry mianta? Fa aiza tokoa zao rindra mbola ny andafy ve? Efa tafaverina izy ka efa ela azako fa tena mitady anao foana izy hatramin'izay nahatongavany izay ka hatramin'izao fotoana izao Zany ve? Eny ka na iza koa aza nge malahelo azy mihitsy. Hoe maninona hono ianao ny ala fotsiny tao an-trano? Raha mba hafantany mantsy rehefa miaona izay roa mbola hiresaka lava momba an'izany marina tokoa zany dia ahoana aloha no lazaiko aminy? Teneno izy hoe malahelo be andriony hoe mianta dia ilazao koa izy fa efa teraka. Fa zay sa mbola misy inona indray? Ka aiza ny toerana mety ahitana anao sa andalo any an-trano ianao? Raha andalo any dia roviana. Ka za aloha tsy andalo any raha te ahita izy dia ahoana tokoa moa zany? Ka maninona raha saina makany an-trano fotsiny izy no mianta? Ka angano mbola hita ny trano ry nasolo zay tokoa ny tena olanako. Fa lavitra be aty nga misy ianao ry mianta? Sarotra be ny manoro azy fa zao ngamba no ataontsika misy larana finday any an-trano ty dia omeo azy ty mba hiaitsony azy zany. Raha misy izay tokoa aloha tsy maninona ty ary omeo azy iny dia mifandamina eo izay roa amin'izay fotoana rehetra eny ary misaotra betsaka vao raiko ty ka aza matahotra anao fa tonga koa ty ary mino ahy ianao fa zao arivo zao ihany iny dia efa tsy maintsy afonao zany ve? Amin'izao tika amin'ny teny izao ngery mianta mbola ny am-pitadiavana izay misy anao any foana izy ndray mampalahelo izy raha izany omeo azy iny dia ho hitany misy ary izay fa mainy andro be eto ka tsy mety amin'ny zazakely fa andeha amin'izay angamba izay ianao koa to mbola maika ako eny ary veloma ary nareo izay fa veloma ianao veloma ry se lasa za tokoa ry zareo marina na zaza mbola betsaka amin'ny fanontaniana tiako apetraka aminy fa tena tsy naboziko tena niova be ohatra n'iny mianta ahoana kosa moa nitovy amin'ilay nahitako azy tamin'ny voalohany izy aza efa tena lasa netinety be mihitsy keo fa isy azy aloha rindra zao raha ilazako zao vaovao zao maninona tsara hoe letsy zano hitako teny an-dalana ankeo ilay namandry iny mianta ve? Eny Ndray dia ahoana ao misisika fa naninona ary izy ny tsy netiny lanakaty ka raha zakako nakaty ve moa izy tsy netiko taty amindria zany eno efa teraka izy nisy zazakely mantsy teny amin'ny sy le olona niaraka taminy ary samy nitrotro ray avy izy ireo tamin'izany mitrotro ray avy ahoany gamba n'le zanany raha ny fahitako azy ndray zany ve le zany fa izy rery nga zany fanena tamin'ny lazany sa nisy olona niaraka taminy ka eno nisy olona niaraka taminy ary raha ny fahafantarako azy tena vadiny mihitsy iny zany fa nga izy nanambady zay indray aloha tsy haiko zay ko moa tsy afaka andresaka firy fa izy azy ohatry ny maimaika ihany dia ahoana zany no misy azy misy andro zareo mantsy tsy natolony azy zany fa ahoana fotsiny ary dia inona fotsiny nataony lahy tamin'izany ka
Nanome an'ity lara telefôny ity ihany miantaka iantsondry azy ony ay kosa eo e de zay fa tsy afandresaka naharitra zay le olo zay ny tena nalasa sainary indra fa olona iza koa ary zany ambarany lahy zany lehilahy jamba zay ne no nitrotroan'le zazakely anankiray e olona jamba eno ka zay mihitsy ngeny nahavariana taminy tena betsaka izany fanontaniana tiako apetraka izany fa andraso mihitsy aloha atsony ty larantika zay mihitsy e atso mihitsy izy fa tena tsy voavaliko izany fanontanianao rehetra zany ka na za ihany koa aza mantsy mba gaga ka tsy haro fantatro daholo ny ambanivangon'ny rehetra za tsy te hanisy olana teo aminareo e moa ihany koa fantatro fa zany tompona ndraikitra amin'izany na zany azy e diso mama raha nandroakandry ala tao an-trano tao ka efa nresaka izao mihitsy nefa izay mianaka e ary efa nandresy lahatra azy mihitsy a na tamin'ireny za mbola tao aminareo reny aza nge tamin'ireny no efa tsapako hoe nisy olana taminy saingy za moa tsy sany vaky an'izany tamindriko izay no nampiay ahy vao fantatro fa laza taoriana kely amin'ny fialako tao ndry e fa izy ny nahafantarandrian'izany fa injarana dako ihany ka ay ve marina tokoa zany fa nifanena tamiko teo ambaravarana izy tamin'iny fotoana iny efa tena tafaverina tanan-dafy eo fa nafantatra an'izany iny fa zaza sina olana ntsony akiny amin'izany a fa nazany aza tsy maintsy mbola iresaka mamanay kosa fa tsy mba naiky an'izany ka raha tsy nisy angeka izany mety tsy ohatra n'izao ny fiainako e mety tsy nihiratra toy izao ny masoandroko mety tsy nampionina tamin'ny nasolo koa nasolo dia manao ahoana ny fiainana miaraka aminy ato amin'ity trano ity ka ndray indriny tsy mahafantatra fa tena tsy misy elanelana eo aminay raha ny amin'ny kilemany zany mariny tamin'ny voalohany ihany no somary sahirakirana fa rehefa tateoriana zatra azy ihany tamin'iza bevoka aza tsy fantatry indray fa izy avokoa ingeny manao ny raharaha rehetra tato e tsy avelana nanao vizana dia amin'ny fomba ahoana ozy izy indray no heritreretana an'izany hoe ho vita ny raharahanay rehetra ato hatramin'izao tsika amin'ny teny izao dia izy manasa ny lambany reto zazy reto nanomboka tamin'ny fahaterahan'ireo ka hatramin'izao izany veky dinga ahoana tena tsy azo heritreretana tokoa zany rehetrarehetra reny ke no nomen'Andriamanitra ho setrin'ireny fiafiako taloha reny dia naleoko nanolotra ny fiainako azy tiako izy ary izy raha teo tia izy ireo hita hoe tena tsotra mahafinaritra ny miara-miaina aminy ato ka azo lazaina hoe tafitangedra izy zany amin'izao e sa ahoana efa tafarina ry tafapetraka eo amin'ny toerana sahaza azy ny fiainako amin'izao fotoana izao rindra dia ny amin'ny henri ahoana ka tsy nare vovomomba azy tsony izany ry sady tsy narehany tsy te hafantatra n'izany tsony koa e na dia ny manonona ny anarany aza manahirana ako dia ahoana ny amin'izy amin'ny rahalakely reto tsy ampahafantariko ninonina amin'izany rao ka nasolo ny rainy izy ihany no fantany izy no mikolokolo azy ireo eto amin'izao fotoana izao ka tsy ampahafantariko azy velively izany anaran'izany tsy hoe akory mampiditra heritreritra atsy ao anatin-dry ary mianta fa tsy maintsy lehibe ireo zazy ireo ary tsy maintsy fantany marina ny orinamiko ka na tsy maintsy ho tonga azy zany aletiko tsara ao anatin'ny lohan'izy mirahalahy fa efa tsy niraharaha azy ny rainy izay nga hoe tsy te hiverina amin'izany ntsony ake za ny lasa efa nanorosory ahy ny mieritreritra ny fijaliako ny ainako fony teo aminy tsy tantoko izany rindra eny akia fa dia manao ahoana aloha fitaizanan'ireto zazakambanyreto e reo izy ireo ko mahafinaritra angamby iza moa no mamitiana dia iza maminy aina e izay dia efa very sady ako tia paromenameny ity zao no mamitiana dia itsy maminy aina ndraiky tsy napoiziko azo kambanyndriko fanomezana avy amin'Andriamanitra ho aky ireo ndray tia aloha misy sakafo kely ho an'ny vahiny oay dia efa misahirany ry ianao zany aizany dia hovikisandresaka fotsiny eto ary sady sambany zao nisy vahiny tato aminay hatramin'izay ny rahanay roa mifanerasery zay vao sambany ianao izany ve eny tokoa akia
tsy misy olona mitsidika anay tahaka an'izao tokoa fa dia indri izao ny voalohaniko. Zany mihitsy ho a fa efa ela tokoa moa zany no fankalalana Rosimianty e. Efa tena ela be ka. Ianao ihany manko mba afitantarany ahy eto mantsy rehefa sendra tafaresaka izay roa, sady tsy mananavana ary tsy mananamana ankoatranao zany izy koa. Izany dia izany tokoa na solo a, ary izay no tsy fankafozany amin'ny rahavaviko. Mahafinaritra zany fa toy izy hoe mampalahelo mianta raha velirery, ny havany aza mantsy efa tsy fantany intsony inge. Izany fahasahiranako nitady azy izay nge ka tena taiza ny toerana tsy efa nalehako e. Hatreny ambany tetezana rehetra tendry, reny tranom-baoritra ireny efa tsy nisy izay tsy niteteziko nitedavana azy. Izy ity sofa tafoana taminao. Tsy mbola anjara no eny amin'ireny toeran'ireny fa lazaiko anao zany. Eno a, marina izany aloha e. Ka izao Rindra, nahafantatra ny tantarany aho ka tsy nandefa azy intsony. Nianatra azy ary nalahelo azy ka tsy afaka nandefa azy intsony e. Taty aoriana amin'izao fotoana izao, hay ihany koa izy zany manam-pitiavana ka dia tanteraka ny nofinofiko. Mahafinaritra izany e. Dia mahatsiaro sambatra tokoa ve mianta miaraka amina solo e. Tazako eny amin'ny endriny ihany indraindray ny aloka ny faharesena. Marina fa hoe sambatra izy nahazo vady vaovao ary nahazo reto zazakambany reto, fa ohatra ny misy tsy ampy foana ny hitako eny amin'ny tarehany. Inona ary izany? Ohatra ny te-hiteny zavatra amiko izany rehefa tsy sa hoe inona e. Manahirana ihany tokoa satria teo anatrehanina solo e. Fa inona izany? Vono akiry mianta. Tena safidy-dry marina ve kinona ny akindry araka tamina solo a, izay olona jamba sy manan-kalemy io mandrakizay. Tsy ampisalasalana tokoa anao maleko andriny amin'izany teny hoe eny. Fa inona mahatonga andry ametraka an'izany fanontaniana izany e? Ohatra ny lasa ihany ho asaiko e. Dia tena ampy andry tokoa ve ny fitiavany e? Rindra, zaza efa tsy nanantena tsony tamin'ny fiainana no nondraisiny, ary tato no nahitako fifaliana vaovao ka rariny dia rariny raha hijanon'ato. Rariny tokoa, mbola voafetra nge izany rariny izany e. Misy tsy fafenon-javatra matoa ny olona miteny hoe rariny. Fa inona ihany koa ary manosongozona ny finoandry amin'izany fa tena tsy azoko mihitsy e. Hitako misorotra eny amin'ny endrikindry ihany ny fampanjany indraindray e. Misy zavatra tsy feno. Tena tiako akina solo a, marina izany lazaiko indry izany. So dia nisy zavatra nitereko mazaka fotsiny tao e, teo anelanelan'izay fotoana rehetra izay. Na ena solo aza ela dia ela tokoa vao resiko lahatra. Nametraka elanelana foana izy tamin'izany. Nanery eritreritra tsara tamin'ny safidiko. Tena ataoko tokoa moa izany ary efa nieritreritra andro aman'alina vao niafara tamin'izao fanapahan-kevitra izao. Dia niaraka izay. Asa aloha e, eritreritra ihany aho iny fa aza raisina ny mba ny saindry e. Ny saiko ihany koa efa tsy ho voahozongozona amin'izany intsony e. Efa nivonina amin'izay rehetra mety ho sakana ary e. Tena nanovan'ny toe-tsaindry tokoa ny fotoana ela izay tsy nifanerantserantsika tao anatin'izay fotoana izay a. Nanjara manana toe-tsaina voninkiady izany ry. Ka ho resy ny fiainana foana ve e? Hitakiko. Ka nanahoana Rindra ny diandry tany? Izay vao afaka ny ayahako rehetra e. Ny resaka fotoana naritra mihitsy mantsy zaiko. Ka marina ve aloha ny ayahako fa ao amin'ny tranon'ilay olona jamba manan-karembe nendrefandrefana iny misy azy? Eny lesy e. Ioaroa. Fa ahoana koa aloha ny tonga dia avatarany lahan'izany e. Tsy izany fa misy namako izay mipetraka eny ka mahafantatra tsara n'iny lehilahy jamba iny. Dia lazainy teo koa ny tantarany ka tsy nisalasala hoe mety ny namandriny ihany koa izany. Efa tena mipetraka eny le tsy mianta. Ka rovina izy niverina aty amintsika? Hiverina aty ahoana? Fa nga tsy hiverina hipetraka aty ndraiky koa izy e. Efa manana ny toerana eny izy ka tsy hitako intsony izay ataony atyko. Fa ahoana ny amin'iny jamba iny e? Tsy fantatra lava e. Ina ange le tsy miaraka aminy amin'izao e. Maninona tsara? Izany ho ahy e, ina ny vadiny? Ohatra ny manany ihany andry izany Rindra. Iny lehilahy jamba iny ve? Dia vehivavy ohatran'iny ve le sisy dia hanokana ny fiainana n'olona jamba? Zaza ange le tsy mba gagy. Tena tsy nampoiziko mihitsy nefa dia izany ny marina. Ahoana koa ary izany?
Za mbola tsy resy lahatra amin'izay tena ny ampony mianta mihitsy fantatro tsara mantsy iziko. Tena raha izany inge ranabavy tena sambany teo amin'ny fiainako a no tsapako manana fihetseham-po ohatr'izao iainako izao fa dia tena tsoroko amindry. Fa inona koa tia mahazo an'lahy Zany no atao hoe tia zay tiako iny namanao iny tao anatin'izay fotoana vitsivitsy nionako tamin'izay dia nanjary tsy afaka ataon-dohako mihitsy izy. Ka olona efa niteraka nge izy iny ka sao dia ho diso adresy tia lahy Na za koa azany mitovy eritreretra amindry ihany hoe tena hanokana ny fiainany ho an'iny olona jamby iny tokoa ve izy malasa saina ihany. manana endrika mampiga feno mihitsy mantsy miantako. Zay mantsy hoay mambabo ny lehilahy rehetra mihitsy izy nefa dia nisafidy araka amin'ny olona manan-kilema. Fa inona ary no antony? Ohatrany hoe enatra no misoretra vitany nasolo taminy ve dia ny fitiavany no nataony sorony. Asa mahazo eritreretina tokoa aloha zany. Sa hoe ahoana ary? Raha izany no izy dia vonona ny hanala azy amin'ny toerana misy azy ranabavy. Maninona? Zany hoa tsy hamela amin'ny fitiavako azy angina fotsiny amin'izao kosa hitantsika eo na tena sitrany tokoa ny arahany amin'inona tsy. Fa aizy nareo telo mianaka no andeha Tsy handeha lavitra koa zay fa ery amin'ny alokaloka ambany ery ihany mba hitondrako azy ka. ay ka tandremy tsara ary ny zazakely Aza matahotra anao fa efa haiko tsara ny mitondra azy. Ataoko anaty posety ato izy dia atosiko moramora ny sisin-dalana iny re. iny ary Aza manafoana re anao fa efa haiko tsara ny lalana mandra-patongako eny. eny mandeha ary nareo telo mianaka mba milamindamina indray aloha rehefa entina nasolo mandeha mivoaboaka any izy roa lahy kely ka ary andraso aloha ampiripirina ny atao trano koa fa tena mikorontana nge izy zany rehefa mihetsika koa moa noditran'izy roa lahy kely tena tsy misy anaovan-javatra mihitsiko. Nasolo mampangina ny ray dia za mampangina ny ray nefa dia efa hatramin'ny alina izay ny tsy nampatoriny. Mandreraka mihitsy aloha ndry faiza koa zany sa nasolo ny verina andrasolo hoe jerena. Manahoana ianao? Njara manahoana ianao? Fa tao taitra be ianao nahita? Tsy zany mantsy fa tena tsy nieritreretiko mihitsy hoe ianao no andondona ny varavaranato. Ay ve Ianao rery angano nakaty sa miaraka nareo sy rindra? Za rery tokoa ka. Ay fahoanana ianao sa ny zavatra nafarany rindra ve? Dia tsy androsoko ve fa dia eto mbaravara eto fotsiny kosa. Miala tsiny indrindra ny veriko fa vetivety ihany mantsy ny ilanao ako. Na dia zany azako. Andao mandrosoa ary mandrosoa dia mipetrapetrara Ia misaotra betsaka ary. Ie ka ahoana? Ary aizy nasolo sy ny zanako Ay ve mbola lasa nandeha nitsangatsangana any reo ka. Ie fa izy ve aloha notadiavinao sa ahoana azafady fa ohatrany tsy azoko mihitsy ny antondianao mantsy. Ay ve mba tonga mitsidika angamo misy fahatsoanany amin'izany sa tsy mety? Ay ve izay fotsiny ka zahay aty aloha salama avokoa salama tsara ny zanako tonga taiza tsara izy. Mahafinaritra zany ka. Tsy zany mantsy fa betsaka ihany koa ny resaka mifampizarana sy rindra tao an-trano indrindra fa tamin'izao nahitany anao zao indray. Ay ka ny amin'izay indrindra dia mba raisiko anjara brika ihany koa mba fitsidihana anao aty Ay ve fantatro mantsy ny tantaranao ary malahelo anao tokoa. Ay ve efa nitantarainy rindra taminao zany? Efa nambarany tamiko tokoa ka. Eny ka tantara efa lasa ihany zany re na ny verenany zany eo amin'ny fiainako aza manjary manorisory ahy andray zafady ary moa miala tsiny fa tsy ianao akory ny hoe manorisory ahy fa ianao mantsy somary ohatry ny namerina le resaka ihany ka izay no antony hanazavako azy aminao fantatro tokoa zany ry mianta ka ny amin'izay indrindra mantsy ho ahy
misy zavatra mba tiako aboraka aminao ihany koa. Zavatra inona moa zany? Zany hoe somary manahirana ihany ilazany aminao nefa moa tsy hitako izay mampiolakolana anao io. Maninona moa raha teneniny mianta sao tokoa mba fiantrana fotsiny ihany zao iarahanao amin'izao sao dia mba tsy vokatry ny fonao akory ary. Maninona? Mariny raha izany no izy dia malahelo anao tanteraka ka anafaka anao amin'izany no tena antondihako izao. Tsy izany ry mianta fa tianao mantsy. Ry mianta fa izy zany olona miresaka aminao zany nasolo fa efa ela nga ianao no teo ambaravarana teo. Ohatrany mare olona miresaka aminao fa satsy misy olona tokoa io ka ny anadahany rindra re. ay ve za tokoa tika ka manahoana ianao? Salama tsara fa ianao zao manahoana? Salama tokoa zay tika. Ka tsy zany fa hoe hitsidika andro zazakely hono na tongavany aty amintsika re. ay ve mahafinaritra zany zay mihitsy ka araka ny filazan'ny rindra tany an-tanàna hoe tena mahafatifaty ery zany kambana ty aminareo zany dia hoe aleo mihitsy aloha dia mba hijereny zany sady mba mamangy ny olona ty koa re. Marina zany fa aizany zazakely no tao ianao reryndray ty no miveriny eny tokoa ay ve efa tsy anjaridaina tsy amin'ny mamany zoatsy izy ireo ka aka n'ilay kilalao keliny fotsiny dia izay hoe niverenako aty ay ka rehefa mandeha any tokoa dia miaraka any zany nareo raha te hijeren'ireo zazakely ireo njary hatray marina tokoa zany andorse dia ahoana ka miaraka aminy ianao sa inandray ary tia mampihanana anao ty eny ary aiza le kilalao teo ry mianta reto ka reto te hanazava-resaka aminao ary njara eno tapaka tokoa ny le resantsika teo ary zay ny izao miverenako eto hoe mody anao velomanao aty io te hanazava ny sainao ihany koa tamin'le rediredina ambaranao teo ndray kosa moro mianta aza ty raisinao rediredy ohatr'izany aloha le izy tsoroko aminao nefa tena teny avy eo boka reny satria na dia voaingana ihany tokoa zany nafantatranao dia efa raiky pitita aminao sahady ary tiako hazavainao amiko ny aminareo sy nasolo. Raha ny fiainako manokana ataoko fa tsy misy idiranao zany na dia kely akory aza. Eny fa raha ny vanjoiko ny tantara mantsy to enatra fotsiny aza miandro fangorahana ny tiavanao azy ka tsy misy idiranao any amin'izany raha ianao tsy tianao tsy mbola afaka mamaly ny fitiavako ianao raha tsy mahazava amiko ny aminao sy nasolo hoe tena tianao tokoa ve izy ohatrany hoe manorosory azy zany ianao ny fiavianao atao trano ny fahasahiana milazana zany rehetrarehetra zany ohatrany raisiko tsy fahalalam-pomba eny tsy fahalalam-pomba ihany hoe atao tokantranoko ve ianao no tonga ilazana zany eny marina aloha fa tsy mety zany nefa aizary ny toerana milamina fa atsika miresaka sa omenao fotoana hoe roviana ka tsy misy zavatra ambarako aminao intsony fa efa tapitra zany mo ihany koa tsy hanao fotoana aminao any amin'ny tokatokanany zany fa nahoana ary manaja ny tokantranoko ary fantarao tsara fa olona manambady aman-janaka mianta oka izay mingava ianao mba hivoaka atao tranoko amin'izay sao dia tratra ny vadiko io indray ka hanahirana masika loatra ianao raha izay no aharovako ny tokantranoko dia tsy maninona eny ary tsy maninona fa andeha raha eritreretinao tsy fahalalam-pomba zany rehetra zany dia mialatsiny aminao mifona ihany keo tamin'izay nambarako teo
tsoroko aminao nefa fa tsy hanenenako izany satria tianytsotra ary avy ato-boko no naborako taminao teo. Eny efa voaray izany fa mandehana amin'izay ianao mandehana velomary ianao e. Mandreraka koa iny olona iny a. Fa inona raha nitadiaviny amin'izany? Tonga ty an-tranoko amboraka ny fitiavany ahy. Tsy menatra akory. Andriamanitro, arovy aho. Arovy amin'ny fakapanahy toy izany ary arovy ihany koa ny tokantrano. Mianta efa matory anga izy roa lahy. Efa matory zareo. Kay tsara zany ka. Ary ianao nga tsy mbola matory foana e? Misy resak'izay tiako atao aminao aloha e. Fa resak'inona izany ry nasolo a? Mianta indraindray a lasa saina ihany raha mieritreritra anao, mieritreritra ny fiainantsika e, mieritreritra azo nirahalahy reto indrindraindrindra ka. Fa inona mahalasa sainanao amin'izany ry nasolo a? Mianta sao dia nisy fahadisom-panam-pahan-kevitra ihany ary avy aminao. Tsy azoko. Sao dia tsy mahafeno ny fepetra rehetra takiana amin'ny mahavady ahy ary mianta. Nasolo a, fa inona ary ty lazainao e? Mbola fodefo ny fotoana lasa ka ataoko fa mbola afaka miverin-dalana ianao raha misy fanahiana kely ao anatinao ao. Fanahiana ahoana ary? Efa mazava ngeny ary nasolo e, tiako ianao. Mianta, mora tiavina mantsy ny olona manan-kilemy. Rehefa manana fo mangoraka fotsiny a dia afaka mity anay. Tsy fangorahana fotsiny ihany no ato amiko fa fitiavana anao amin'ny foko madio e. Tsy noho ny enatro aminao noho ny nataonao ahy ihany fotsiny kosa anatriny izany fa tena fitiavako anao. Toy ny vehivavy rehetra tiany olona miaraka aminy ka tiany vadiny izany. Za ohatrany hoe miroro saina be izany ry mianta. Fa inona ny tsy mampitombona ny sainao e? Tsapako tsara tarehy loatra ianao e, mahafinaritra. Ka sao dia tsy tokony ny sahazary ianao. Tsy misy an'izany ry nasolo a. Marina e, tsy hanisy rapitsy ihany mantsy ny fiainana miandry amin'izany fa mbola ho avy ny lasa ihany koa. Tena mbola lavitreraka tokoa e. Dia andao fa ho tototsika moramora eo ihany izany. Tsaroa fa za tsy mitaranao raha ikopa-kelatra ianao a. Sao dia izany no mibahana ny sainao mantsy ry mianta. Raha omenao fahafahana ikopaka efa nanapa-kevitra ny tsy hetsika eto intsony. Raha tsy ianao no mandroaka toy izay nataon'ilay olo tiako fahiny izay. Tsy hanao an'izany ary mianta. Fantatro ianao fa tsy hanao an'izany ka aza asiana hiatsony re raha afako. Ka afaka mitianao foana amin'ny fotoana rehetra raha izaho aloha. Fantatro fa tia ahy ianao fa aza mity aminahy ahy. Sao dia izany mantsy no ahasambatra anao ry mianta ka. Ianao sy ireo zanako kely ireo ny fahasambarako ry nasolo a. Nareo ny fiainako. Ary andao amin'izay no matory. Fijery moady mizelona izany e. Fa izy izany? Za ihany e. Oay, Henri. Tena tsy mahita ve sa mody fanina? Azafady fa tena tsy hitako mihitsy ianao e. Ndray, manaona aloha mirindry. Salama tsara. Ela tsy hitanareo izany a. Ka inona tsony koa moa no tokony ifandraisany? Tsy efa maina akory ny ravina ny nanana? Aiza kosa nisen'izany fianao koa dia nanana. Hitako. Za zao anontany hoe manao ny mianta ao izay. Mianta? Fa izy aloha tsy mianta e. Inona koa ny ary ty? Aza mody fanina ohatran'io rangahy. Marina raha mahafantatra an'izany ahy e. Fa ianao nga malala olona atao hoe mianta ka. Fantatrao tsara reny olona resahako fa aza dia manahany any ohatran'io ianao rindra. Tena tsy nampoiziko fantatra mianta ianao fa azafady. Mba avaleo ara fa inona ary ty ataonao ty? Tamin'ny voalohany teo nieritreretiko fa tsy mahafantatra ahy ianao nefa tao nikitika ihaniko. Rena efa ny tenanao tsy nirarahinao akory. Zao indray aho tsy anontanianao ny fahasalamany mianta. Dia hoy aho aminao hoe inona ary izany ny tena mariny. Aza enjehana amin'ireny taloha ireny intsony ary rangahy. Maninona tsara? Mariny. Reny aza nge fa naninenany. Nanenenana? Eo. Toa mampiome ahy ianao izany ka. Inona re mampiavaka anao amin'ny ankizy any amin'ny karapoly ireny? Aza dia manenjy dresy ohatran'io re rindra. Tsy manenjy dresy ahy aloha fa ohatran'ny kaka ihany amin'izany raha mandrefa hoe ianao manenina tamin'izay vitanaoko. Ka izay ne nanontaniky ianao ny tena momba ny mianta vadiko e.
raha mianta aloha efa ilany tsy nahita azy zany ve ianao tsy efa heri-taona mahery ara-tsy oriana vao mieritreritra ny hoe anontany fahasalamaniko ka hitanao ihany mivady ve mo tsy ampidiana amin'ny toerany foana na roviana na roviany ny fotoana fotsiny mbola tsy milamina mazany ohatrany hoe tsy hainao zany ny manoloana ka tsy efa mibaribary aminao ary zany ve fa efa olona vaovao tia manoloana anao ty fa tsy ilay Henri talohatsony fa vao mahitanao aloha dia mahatsiaro ny fampijaliana ataonao amin'ny anty ohatra ny mahita ny tarehy amin'ny manga na mahita ny endra mitomany lava sy ny sisa sy ny sisy efa nanenina tamin'ireny ary rindra fa ono mba manao ona aloha izy zay kefa nilaza taminao fa zaza ho tsy mahita azoko ohatra fa so de heverinao ary fa tsy fantatro aza hoe any aminao izy no mipetraka fa tany angaloany nanarianao azy tsy misy an'izany rehefa kagaka raha any ianao no mitady azoko tsy teny an-dalana akory ny nanipazanao azy tany nanipazanao azy tany an-tranonao fantatro fa tsy manana toerana le izy iny ka eny ny toerana tokony hitadavana azy raha mila azy ianao hoe mandeha na tadaviana an-dalana seny amin'ny tabanjorotira rehetra eny izy andray masika loatra kosa ny teninao amiko izany rindra eny izay fandraisanao azy aloha tsy maninona fa izay no izy teny nanipazanao azy dia mandeha na tadaviana izy fa tsy hoe eny ihany ve raha tsy efa nitsindroka koa azako hitako ngeny misy azy na dia hanafina azy areno eny tsy ka maninona moa zany nitrandroko tokoa ve moa ny tsy hitanao ka tonga avy ianao mijery azy ihany eny hoahy hatramin'izay tokoa dia niandranao tamin'ny foana ianao zany ty efa nanapa-kevitra ny andeha hoany mihitsy ka hoy aho hoe tongava fa misokatra ao anao mihitsy mivaravarana any ianao sisa ny andrasana eny ary dia mba mpitapitao any aminy any fangary midy io varavaran'io andraso aloha manahoana tompoko fa iza koa ty ianao zao tompoko fa iza no tadiavinao azafady aizy nasolo ao izy ka mandrosoa ianao fa enona daholo ary ty nasolo nasolo misy mitady anao ato fa avia ty fa enona ary ty tako ty ato ty rery landro fa izy zany ry mianta nasolo zaho ihany ry anako neny ve zany eny anako avizany zanako zany andray elangenao zany vao mitsidika ry neny ka mbola be reny ny asa tany dia tsy misy taona hitsidiany ay ve za nefa tena nalahelo anao tokoa ane eny ka ahoana inona vaovao ry neny ka ianao aza ty ny tomahana vaovao angambako fa inona daholo tokoa aloha zao ry nasolo fa izy ty tovavy ty ary tao misy zazakely ihany koa io marina raha misy azoko izy ty ka inona moa no azo neny amin'izany ianao aza any de anyko inona aloha ny fanazavana mba entinao amin'izao ka mianta re io ry neny mianta izy ny vadiko zany ary izy ko sary mianta no reniko efa nambarako anao ihany ie dia falo mahafantatra anao tompoko fa vadinao ahoany fa ka ianao manambady ory mianta fa tsy hitany neny ve ianao zany de ireo ny zanakay ka mba namin rahalahy izy ireo tena tsy azoko mihitsy ange ianao manambady zany azy atao tsy niteny ininona tamiko akory ka ohatran'izay fotsiny fanga moa dia misy inona hoe ho lazaina ary tsisy lazaina amin'izany lery neny tena ny manampoka ohatr'izao mihitsy ny tsyvoako mihitsy mba marina mafy andraso aloha orosona sakafo ianao fa metinao nangamba eny tokoa sady reraka amin'ny voyage zao neny ioko ka inona no atao an'neny misy sakafo raha anao ny neny mandehana lay voary aloha mandehana rery mianta de ohatran'izany sy zany ry neny ny tantaran'izy teo aminay sy mianta de nifankaty avy amin'izany zay ary nanaiky ny fitiavako izy tsy nisalasala akory ka hitako moa hoe tampotampoka teo dia hoe manambady ty ianao nefa hatramin'izay to tsy nisy resaka an'izany akory ka izao ry neny ny fiainana dia mamela zava miafina trany izy eo amin'ny andro tsy fantatra izy ao anatin'ny fotoana tsy ampoiziny indrindra ry neny vadin'olona fa be voka ange zany io olo io io zany milafika ato an-tranonao ato fotsiny zany ra zany izy tsy zany
tsy azoneny ve za no nitazona azy no ny alahelo-ko azo a eny fantaro tsara nge nitoetranao mangorakolorona solo a mo ny mpanaroatra koa ve tsy isy aza ray sy neny mpananaroatra kosa izy aloha e tsy misy an'izany mihitsy neny a de efa voasoratra aminao zany reo zasy reo misoratra amiko izy ao anatin'ny kopiany ao nefa de zaza manana ny rainy eny izy reo e ka efa nariniko izy aza tsy te hahafantatra azy reo akotroko neny nga efa hoeritaona latsika kely izy no rahalahy reo zao neny a de ahoana koa nahafantaranao fa tena tianao io vehivavy io e sarotra be ngerina solo ny heritrehitra hoe tovavy ohatran'io izy io ve de tianao zay manan-kilema sy jamba ohatran'izao e ary efa nitensina nafatra anao a tamin'izany rehetrarehetra zany eny fantatro zany ry neny a fa raha mianta ataoko fa tena fitiavana ihany koa nitiavany ahy sarotra be nino an'izany na solo a ka na izay ihany koa zany ery neny mafy amiko ny miainy ny vavan'olona manodidina raha mahita ny endrika amam-bika ny mianty izy ireo e zany izy eo ve hoy izy ireo de tena ity anse fa nanarotana ny arenan'se fotsiny ho ny sy ny sisy fa tsy hainao n'izany ary neny a mahatoky any mianta de zay ihany ka ianao ihany aza zao de efa mahatsapa fa miteny toy izany daholo ny olona rehetrarehetra ka ataoko fa tsy anometsinay ianao raha ilaza ny hevitro aminy koa ka diso zany fiheverana zany ry neny a mandiso an'izany tanteraka mihitsy kosa de mino zay lazainy ve ianao e tsy mbola nivadika tamiko izy ary tsy mbola nandaigna tamiko hatramin'izay tsy tokony handray azy mihitsy ianao e ka raha tsy nampiatrano azy ary tamin'izany ry neny no heveriny neny fa nanana sy nahita zay nalehany ary very izy io ka tsy anjaranao zany e fa ianao ve no natao izaka ny fahorin'ny hafa e ianao ihany ry neny nampianatra fa tokony hanampy ny sahirana sy ny hafa rehefa misy eo ampelantanana tena samy hafa be ane zany anako tsy mitovy ane zany mitovy ihany zany amiko ry neny a samy olona resy no resahana ka na iza mitady famonjena de azo raisina ka tsy zany ve ozy neny eny e azo eritreretina ihany zany fa ity izy de nefara tamin'ny fitiavanao azy ty ny fitiavako tsy omeko tsiny amin'izany ry neny raha ny antefa tany aminy a ka ianao ihany aza de efa mametra fanahina ihany koa vao tsy ela kory teo ka ahoana no efa zao ry neny ny zava-misy a zay ihany izy no safidiako iara-dalana amiko iny eny aza mahavita manahary any a-tany lavitra any ka aleo izy no mba ho namako eto de tsy akasitrahany iny ve zany kose za moa efa impiry no ny teny anao hoe andao anaraka fa tsy mety eny ianao e tsy ry neny a za ety ihany mijanony ety ihany efa tsy mandeha makaiza kory ty zazakely ty koa tomitomany tsy misy fijanonana mihitsy ka andraso aloha fa efa ho raisiko izy ampangino mihitsy ny zanako ka ka ary zay eto manylava tsy fantatra hoe ahoana ty izy mety malahelo ny reny koa angamba izy reo ka ty atoro mampilavaniny azy ohatran'io e de ahoana ho ny reny zao ahoana de tsy mitady andreo ve ny rainy e ny rainy efa nasolo ny rainy eto fa tsy mahafantatra koatra azy izy toy zany ihany koa za ka inasolo nge tsy ho hainy velively mety ho ray mpamelona ihany fotsiny tokoa ny zanako e andray kosa e ny fahatsoran'io zanako manan-kilemy io no anarotan'ny olona azy ka anaovan'izay tiana tao aminy e anjakany amin'ny volany sy fananany rehetrarehetra nasolo koa ve moa mahita an'izany e tsy mahita an'izany izy satria jamba azafady ry neny a diso eritrehitra ianao raha mamely ahy amin'izany azafady aloha tsy reninao a tsy mananjanaka anao ano sady tsy manana vinanto anao ihany koa marina fa mahasarika sy mahafatifaty ny endrika eo nefa tsisy antony inona amin'ny zanako zany e andray kosa ary fantatro ange fa ny vola sy ny arena aty fotsiny ny itiavanao anina solo e tsy de tsy tompoko fitiavana no hijanonako eto ary efa nanome safidy malalaka ho ahy ihany koa angena solo fa zany tsy nanaiky noho ny fitiavako azy noho ny fitiavana azy ianao zao ve de ity olona ohatran'iny ity olona jamba eny tompoko sarotra inono zany iza no afaka anaiky an'izany e asakasaka izay tsy manaiky za aloha sady tsy manaiky ny tsy mankasitraka ihany koa e zanako mantsy nasolo ary na de zao aza ny toerana misy azy a tsy natao amelona zanabaratra izy akory e nasolo koa ve moa ahita zay ataonao any velany ihany e mba olombelona ihany a tompoko na de tsy mahita an'izany tokoa azy izy tsy hanao nininina azy zany ahy e tsy mbola misy inona akory mampifandray anao sy ny zanako de miteny anao a zao a andrava tsy misy atakandrony aminareo fa aza sy mba anao sainina solo avelao izy aina amin'ny fiainany tsotra am'izao ihany andray fa nahoana kosa ataoko fa efa ampy zay tombontsoanao tato zay ka afaka mandeha amin'izay ianao e
nasolo ahoana zay mianta andeha izay telo mianaka raha-pitso ndry andeha ho aizy tianareo ka andeha hiala tato aminao mianta fa maninona andeha izay ry nasolo andeha izay satria to tsy ankasitrahany reninao akory ny amintsika senao maninona tsara hoe ry mianta zany ho ahy mazava amiko ny teniny mianta fa inona ny nambarany anao ka nandrokanareo nga izy tsy te hanidatra zavatra be dia be ahy efa fantotra nefa tsy dia mankasitraka anao loatra neny nefa efa niresaka izay fa ataoko fa azony tsara ny atao-poko ary mazava amindry mianta aza mandahan'izany ianao fa tsy tiako hoany anisy antsana eo aminao sy ny reninao tianao izy ka hakasitrao izay lazainy za ihany koa ny tianao ry mianta efa raiko po aminareo telo mianaka ary mianta dia ilozanareo ve tsy mety izany izy ny taloka tokony hanaja ny safidiny ianao mianta dia makasitraka an'izany ve ianao mafy amiko izany ry nasolo mafy amiko ny andao an'ity trano ity toerana izay niratany masoandrom-piainako indray rehefa maizina teo izy toerana noverenany ny hafaliako indray mianta tsy mankasitraka an'izany velively mihitsy ahy nasolo kina nefa no azonao atao amin'izany aleo fa iresaka amin'iny ary mianta nasolo na izao dia izao ihany aza aleo fa iresaka amin'ny ahy tsy mialeto izany nareo telo mianaka mazava angambo izay neny efa matory anga ianao nasolo fa inona no mbola ataonao aty an'efitrano amin'izao andro efa alina be izao fa angahy ianao tsy matory neny iresaka aminao vetivety azafady aleo raha-pitsy efa tia-pandriana ve dia izao no iresaka aminao fa tsy afaka miandry raha-pitso intsony izany fa inona ary izany ny amin'ny mianta ry neny fa maninona noroahanao iala tato mianta aleo resika raha-pitsy no miresaka an'izany ilaiko mazava izao zany resaka izany satria efa manamboatra ny entana izy eo fa hanainga raha-pitso izay no nambaranao azy tsinonako rehefa tapa-kevitra izy nasolo dia aleo andeha neny efa niresaka lava momba azy sika sianao ary efa nambarako taminao ny tatom-poko manontolo ka maninona izy noroahanao iala tato ndraika amiko ny ry nasolo dia fanararotana sy fiatsaram-bela tsy fotsiny izao dia tsy tsapanao ve zany ny arena izay atolotranao ato no ilomanosany sa ianao ve dia mihevitra hoe raha tsy mahana zao arena izao ianao dia niraiky piti taminao izy raha izany foana ny mampalailo ny neny azoko ataony tsy mandray vola sy fanampiana avy any amin'ny intsony hoy avy aloha zay amin'izao ko raha tsy handray vola avy amiko ianao dia ina no hoaninao tsy mety an'izany ka neny tsy inona mandray azo mpananaroatra foana ka mamarary koa angeny fony ataonao an'izany ry neny raha oviana ary zany vao tsapanao anaka olona efa resan'ny fiainana avy any ve neny zany fa tsy anao tsy maninona izany aza asianao olana ny aminay raha mbola manam-pitiavana ianao azonao zany ary zanako ve ianao tsy ho tiako aza manao izay mampalaelo ahy ianao amin'izao fandalovanao ty izao ry neny ianao ange mandalo fotsiny ihany dia lasy izy no mba mihany fiainako ato misy tambiny ane zany fa tsy tantana ny fiainanao amin'izany fotsiny ny olona anako say neny mihevitra fa mbola mila tantanana amin'ny fiainako efa mahaleo tena ary mahafantatra izay ataoko ny neny sarotra kisiko mihitsy ianao ty anaka za tsy manaiky an'izany ry neny za zay nikarakara azy nandritry ny heri-taona mahery tato aza tsy mbola navita nandroaka azy na dia ndray mandeha monja azy nefa ianao ty vao tsy amperinandro akory ny natokavanao dia tsy mahazaka azy ianao fantatra fa tsy anaiky eto mihitsy ianao ka tsy haiko izay atao ry neny fa raha andeha izy dia tsy maintsy hanaraka azy koa Henri, fa inona ary nataonao aty tsy efa nitiny ianao moa aizy mianta sy ny zanako ilay fotoana mandrosoa ary ianao tsy manam-potoana hivazivazina aminao rindra aiza ny vady aman-janako za dia gaga mitiranga ty ry olona fa nisy vady aman-janona ny napetrany ary vita ty aiza izy ireo fa mahita an'izy eo ary ianao sapahana koa ny masonao eno ka aiza izy ny nafeninao mbola afaka mijery azy any anaty tirora rehetra any koa ianao so dia verinao fa hanaiky mora foana an'izao ary ka na manaiky ianao na tsy manaiky tsy hitako ny misy azy na za koa aza mba mitady azy amin'izao fotoana izaoko ianao ny tsy tokony miditra amin'ny raha tokantran'olona mihitsy ianao mihitsy ngamba zao no namehevitra tsy azy andositra
fantaro tsara mantsy raha ny fitiavany mianta. dia izy tara loatra raha zao ianao vao mahatsapy izany e, tsy efa lasan'ny olona ve izay ny fondry. Za ny vady mika tsy misy tokony isy afaka handrombaka azy eo pelantanako e. Izay ilay atao hoe ny vavany tsy atao be, mba tandremy ihany ny fihetsika atao aman'olona fa ny mieritreritra ny vokany avy eo nge ny tsy laitra e. Fa inona ary zany tabataba be ato zany? Marina tsy voaria lavitra ry dia efa mariny tabatabanareo ato. Ka tia rangaty mihitsy ny ohatry ny voa avy any amin'izay nalehany ihany ka tia ny miampanampany. Fa ahoana ny ianao zay? Fa inona koa ny elona ary zao ny lazaiko anareo e, ataovy ao anatin'ny sainareo tsara fa tsy maintsy mbola ho hitako ny misy ny vady aman-janako, fa tsy ianao mihitsy akory no anakatsakana ny fiainanay. Lasa koa ianao mandeha ihany fa mandreraka e. Fa inona ho ny aniny olona iny e? Inona ny tediaviny ary iza koa iny? Iny ve? Raha ny zanaka mianty iny. Ay ve iny zany e? Iny mihitsy. Tsy nolazainao tamiko meloa zany mba namezako lesona kely azy teo fa na tsy ary votany ananana tany ka aty vao miampanampana e. To tsy mihinatra akory le iziko. Hitako, mbola aiza koa anefa nanaovako azy e. Tokony mba anakambo nge izy. Zao vao hoe aizy mianta aiza ny zanako, mianta azy ty efa aizy, efa natanakafako. Tsy misy ahina intsony amin'izany fa efa niresaka izay sineny ndre mianta. Dia tsy nanaiky mihitsy tokoa ianao Ahoana no anaiky mora an'izany aminao e? Ka tsy ametraka olana vaovao aminao sy ny reninao verina solony tsy fanarahanao ny teniny Zao ry mianta, raha manana fo mangoraka izy tokony hanaja ny safidiko. Raha mieritreritra ihany izy fa izay no masoandro mihiratra ho ahy eto dia ny fijanonanao zany, ary raha mieritreritra ny amalifaly ahy koa ianao dia tsy misaraka amiko. Nasolo ny fiainantsika senao tao anatin'izay fotoana rehetra izay ataoko fa nilamina tsara tokoa. Ka raha ny fahatongavan'ny eny aza atao manimbatsembana an'izany e. Eny resinao lahatra e, tsy maninona fa hijanona tokoa ary Nasolo hijanona no ianao zany. Misaotra ry mianta dia misaotra anao Kefa nambarako andry teo izany ahy tonga taty an-trano taty mihitsy io andry hoe hitady andry ondry. Fa iny anga olona mitapy dia ahoana ozy izy ndry tamin'izany? So dia nilazay ndry taminy ary ny toerana misy Efa fantatro ka inona ny lazaiko azy eo ozy izay mihitsy mantsoko. Fa inona na tsirovany an-tampoka teo e? Vizana avy any am-pandehanana avy any anga dia aty no mikorompaka. Tao aminy ary ny fijaliana no niainako tamin'ny taoko. Izay mihitsy ny nampatsivako taminy teo e. Nefa dia hoe tsy maintsy mahita andry hono izy, ny zanany ondry. Ny zanany? Efa tsy niraraha ihany izy kinina indray no mbola anontaniany zanany. Za aza mba gagako, fa izany aloha no afatrako. Tandremindry so dia milazalaza amin'ny misy anay nareo aty ihany mantsy zao no mahafantatra ny tranonay ihany. Eno akia, ka manahoana Nasolo izay? Ao izy akia, salama tsara. Ay, ny fahatongavan'le reniny avy any an-dafy izay zao no ohatran'ny mampisy olana kely anay tato atoko. fa angato tonga ao ny mamany. Efa tamin'iny herinandro iny. Ay ve, fa miteraka olana ahoana aloha izany? Tena tsy ankasitrahany mihitsy akiny aminay sy Nasolo Izany ve ki? Tena mariny. Fa ahoana aloha izy tamin'ny voalohany? Eno tsara nge fa azavaiko amindry ny fandehany. Efa saika andeha mihitsy aho le tamin'ilay faran'izay raha tsy niala heliko any Nasolo fotsiny. Dia mieritreritra ndry ho mpanararaotra azy fotsiny izany io renio. Izany mihitsy no ao an-tsainy. Moa nge izy no tena mandefa vola ho an'ny Nasolo ka hananany arena be ohatran'ireo e. Ay ve, araka ireny nazavaiko tamindry reny ihany. mba afafasaina kosa ny ramatoa izany. Indray mila tsy ho zaka e. Tena mitady letika indray le masoandro vonim-posaka teo. Aza miteny izany intsony ndry e. Nasolo azy izany efa miezaka ny manazava ny sainy mamany io noho ny fitiavany andriko. Ka na io aza ngeka izany. Raha mbola mitoy ny karazana anjo-jay maro isan-karazany ao an-trano ao, ataoko fa tsy haharitra ela intsony ny fijanona koa e. Miezaka ataony ny olona manan-kile mihitsy ireny. So koa ary dia ho ravan'izany ny fitiavandry azy. Tsy haiko intsony ankirindra. Eritrereto tsara ihanyko. Raha tsy Nasolo tokoa tsy ohatran'izao ny fiainako. Tsy ohatran'izao izay telo mianaka e. Ka ataoko fa tena hananany betsaka tokoa amin'izany. Nefa
rehefa tena mienjana ve moa nitady eo amiko sy ny reniny akory atao e na dia tsy sitrako ihany koa aza ny andao azy. dia eritrereto amin'izany fa tsopana tena naniany olona jamby iny. tena mijaly eritreritra amin'izao kirindra. afaka ny fijaliam-batana dia miditra indray tia ny fijalian-tsaina fa dia voagadra ny fijaliana mihitsy ve za ty e manana fikirizana trany akia aza manay koresan'ny onjan-dranomasina. marina fa mahiry izy nefa mety tony andry efa aveo hoe isinda avokoa izanyko. no eritreretiko ho lafatra indrindra ny fiainanay kanjo ty sendra ny tsy nampozina sahady ahy e. Areve misy vahiny ato e. Manao miaonta. Manahoana ianao? Salama tsara nareo any? Ie, salama daholo ka. Ary de vo teo mihitsy any ny eritreritranao ay ianao ka hiatoko. Zany ve? Marina e. fa inona no nahatonga anao eritreritra azy ka? Malahelo azy ako. Sady tsy voazao ihany koa nge zany fa efa mila ho isan'andro e. Ko raha malahelo azy ianao tsy hitako izay tsy andehananao mamangy azy ihanyko. Ny misy azy angamba tsy efa hitanao ry ny zara. Raha mba afaka makany foana tokoa mantsy satroko de satroko zany sa hoana ry mianta. Nareo reto koa to mifampijery fotsiny ko. Hita fa aleo amin'izay reto andeha hody fa sao dia taraka hariva ty ka. Andray kosi za ty vao tonga dia andeha sady ve ianao? So dia mandroaka anao kosa ary mifahatongavako raha izany. Aza mieritreritra an'izany ianao fa raha ny janonako teto koa nge efa elaela ihany sady zany ankirindra. Marina tokoa izany ry ny zara. Aleo andeha fa amanaraka indray kia. Eny ary. Ka raha izany tsy aleo ateriko any ianao ry mianta. Ok izao fa ianao koa ve no andeha hisahirana anaty trahany. Aza raisina hoe anahirana anao zany. Oka ihany amin'izao fa tsy maninona e. Aleo amanaraka. Eno ray ary. Hitako tsara zany zao fa ato amin'ity trano ray lehibe ty mianta mipetraka. Tsy nahapoziny tokoa ny fanarahako azy avy aty aoriana raha vao niala tao trano indrindra izy. Eny efa hitako ty ny trano misy ny vady aman-jana. Aleo anga miverina amin'izay raha pitsy vao maraina hita eo ihany ny atao. Fangala sa mivoaka na solo. Ary fa maninona ary izy no tsy niteny tamiko mba niaraka izay. Fangamo izy tsy mahita lalana aminao na jamba azy hatramin'izay tokoa ngizy tsy mila namana izany ka efa zatra miaraka aminy koa nge ay. Izy koa moa tsy mila anao ay fa aleo aloha karakaraiko ny sakafo fa ianao indray ve no vitako foana ty tsy mila pina. Ka za moa dia anao inona fotsiny eto vitanay foana ho an'ny fiainanay tsy misy ilana mpanampy izany kory na kely aza. Neny fa sao ary ianao dia mihatra fa misy ilananao eto amin'ity trano ty tsy misy na kely varay vety aza. Ianao mila ny volanay sy ny fanananay ato ka mitapisaka ato ary tena azo ny fanafodinao misy koa nge zanako Andray so dia mba mafy loatra kosa ny teninao zany. Za indray resy ty tsy mba metsara velatsy izany ny zanako no mampalahelo ahy dia voatery tsy maintsy manaraka izay lazainy fa raha izay indry tsy ataoko inona mihitsy mandany ny fananako eto fotsiny. Fa ianao ve dia tsy afaka ny andray izay lazaiko mihitsy na solony tsy manaiky ny alahanay eto. Ka izay nge ny lazako fa azo nodindriny ny zanako iny aiza tokoa moa no ahitany an'izay zavatra arotsaka ao anatin'ny sakafony eo. Andray fa dia inona mihitsy ny fiheveranao mpamosavy. Tsy haiko na izany mahalaza azy na dia mahantra fadiran'ovana za tsy hanao an'izany. Ianao sy ny mpivaritena no mitovy sanatria na dia tsy manako hoanina za sanatria izy ianao sorona ny tenako fa dia lazaiko anao zany. Ka tsy izany ve zao ataonao zao ianao ve dia hanambady ny zanako lavitry ny afy ny kitaira izany no izy ataoko ary tena manamafy an'izany tokoa fa tena misy lehilahy hafa ny ambadibadika any miandry ny azonao ato fotsiny. Lazao avokoa izay tianao tenenina rehetra fa ny marina dia marina ihany fa ahoana ianao izay ry tovolahy? Manao ny ianao tompoko saika hitady ny mianta azafady.
Tsy tapitra koa ny teniko de efa ty sahady izy tiako. Io ny ianao raha matokely mitady ianao ny sipanao. Tsy andro nitsony angamba ny fotoana fanoizana roa hariva de tonga ty mihitsy izy tiako. Fa izy zany Za ihany rery mianta. Henri? Eno tonga hakanao sy ny zazakely inona re ty lanitro? Fantatro fa kambana amin'ny raha lany zanatsika. Aiza izy ireo fa te ahita azy ahy Maninona tsara? Inona no ataonao aty Zany fa inona indray ry mianta hakanareo telo mianaka. Telo mianan-kiza fa ianao ve adaladala ry Henri Taloha ny adalana nataoko fa misy fetrany ihany zany. Efa tonga saina ankehitriny ary zay no nitadiavako anao atraizatraiza efatry ny ela. Fa ianao ty ary sao de mihevitra fa hanaraka anao mora foana any zay Ary ianao koa ny ara sao de mihevitra fa hamela anareo telo mianaka ty amin'ny olona tsy fantatra ty Manonofy atondro ianao raha izany no izy. Efa nadonoko tamin'ireny fotoana ireny raha ny anaranao. Efa voakosika tato am-poko. Ela zany raha misy fa io izy io eto manaraka anao any izy. Zany arako. Raha mihevitra ny amolaka fotsiny ianao de andao efa tena folaka ankehitriny ry mianta. Andao amin'izay Ody ihany de ho ampijaliana Tsy misy an'izany intsony rery mianta. Reto ny zazakely. Andray. Reto ve ny zanatsika ry mianta? Apetrao ny zanako. Zanako reto ry mianta? Zanakako tsy nirarahinao hatramin'izay Mbola tsy tary zao fahatongavako zao Mbola azo renina avokoa any tsy mety rehetra. Ela be nareo fa mandehana amin'izay miala tatatano tatoloka. Eto any reny de lasa mandeha. Lasa neny Efa io ny vadinao ka inona indray Tsy anaraka azy Anaraka tokoa izy ka. Zany vadiny. Aiza ny akanjony reto zazakely reto Fa nisy akanjo napetraka ho azy angata ty Andao rery mianta fa aza be resaka eo tsony ianao Ireny ny akanjony de mandehana amin'izay mandeha any lasa Neny aza tositosika ohatran'io Andana lasa ianao. Aleo ampahanazava aminao aloha Tsy te hieny zay fanazavana avy aminao Ary ny marina de ny marina ihany. Zao hitapirenana zao no izy ka mbola inona indray Neny voay rehefa lasa any de aza mieritreritra ny iverina ty tsony Mitsangana ray teo ry mianta de ndao tsika hody fa inona ary ty ataonao ty Andray Mianta Neny Neny Araiza daholo ary ny olona Mianta Ay tonga ianao anaka fa to mangingina be ato zany ry neny ohatrany tsy misy olona mihitsy sa Iza tsony tokoa moa no eo anako Dry fa lasa izy mianta sy ny zazakely sa lasa nakany amin'ny namany ka Mipetraha aloha ianao de enoy avy Fa misy inona ary fa ohatry ny hafahafa amiko nge izy zany ry neny I mianta efa lasa ary nasolo fa lasa izy raha lain'ny vadiny teo izy de lasa nanaraka azy ihany maninona tsara hoe ry neny Zany vadiny izy zany olo zany fa nyrainjanany fa ho vadiny izany ray tonga teo iny lehilahy iny hoe akazy telo mianaka amin'izay ony de inona moa de lasa nanaraka azy izy ny anao vaviko inona indray moa neny fa mamahazo vazy avy enao zany tsy mamahazo vazy ianao anaka fa zany no zavanyseho teo nalain'ny vadiny ahoana raha fa teny atsy azoko fa nga fantatra zany vadiny zany hoe aty miantaka ka raha tsy fantany ve ho tonga aty izy akazy fa ianao ty koa de ahoana ka nanino miantany tsy niteny nininy zany tamiko na farafaratsy mba niandry zay fahatongavako aloha vao mba nandery neny ka izy azy efa dodiny rika iandry anao tsony ve de enao ve neny de tsy mba nanaka anazy tamin'izany efa niteny azy tokoa fa nga izy ny haino ahy fantatro mihitsy fa hisy azy ny alahelinao am'izao fandehanana zao ony tena tsy nampoziko zany ka mariny za nge efa nitenanao foany enao nefa de to diso nanapo tamin'ny loatra ka nino zay nambarany ianao efa fantatro fa fiatsaram-belatsy fotsiny moa ny tiavan'izy iny ianao de vitany mianta tokoa ve tsy mahavita an'izany amiko mianta ry neny ka indrindra raha ny fampijaliana nataon'izany vadiny zany azy de mbola iverenany amin'ny ray koa ve ireny ve de olona misaraka ireny ve de hoe niady zay nge nylazako fa tena voavitaka ianao ary eo de vo tena milaza marina aminao fa de ny fandray tsy tapaka reny hatramin'izay any ny fanaterany mianta ny vola rehetra alefako aty aminao tena mafy amiko ny mieritreritra n'izany ka raha tsy mihina ianao de anytany io ny manodidina fa tsy misy tsy mahita an'izany teo
tena nanamafy avokoa ny manodidina fa nahita ny alany mianta sy ny zazakely teo niaraka tamin'izany lehilahy zany avokoa. Za ihany zany no tsy mba nanatrika an'izany, dia ny fanandrify tamin'ny fotoana tsy nahateo ato koa zany, za ve efa tetika voaomana ny any mianty, dia vitany mianta tokoa ve ny nandao aho noho ny inona sa noho ny tsy fanarahany sy neny. Efa niresaka nefa izay ary ataoko fa efa mazavany amin'iny fa tsy handeha intsony izy. Dia ahoana ary ty, tsy misy fanazavana, tsy misy inona fa ohatrany nandositra fotsiny mianta. Fenao very mianta mieritreritra sa tsy e? Zanako nge reto e? Zanakao taizy ireo e, ha? Dry fa zanantsika roa. Zanakao ka naninona ny tsy nirarahinao hatramin'izay, ha? Ka tamin'ireny fotoana ireny aho mbola sendra tsy azo anoarany. Azo mena tsy ny ary mianta. Sady za koa tsy te hiverina amin'izany intsony e. Tantara efa lasa zany fa omeo aty ny zanako dia aloha izay andeha. Ka efa ato tranonao nge ianao zao e? Tsy a, tsy hijanona ato intsony a, ary za koa tsy hiverina aminao izany intsony. Aza dia mafy ohatran'io mory anta. Mafy loatra ny nampitondrainao ary ao aria. Niatra tamin'ny haiko manontolo ny fampijaliana nataonao tamiko ka tsy afaka niherika sy hiverina aminao intsony re ahy e. Ataoko angamba fa mazava aminao izay. Dia tsy handray ny fonako mihitsy ve zany ianao e? Tsotrany a, omeo any zanako dia avelao a andeha. Rehefa zany dia tsy misy zaza mivoaka koa eto. Andray? Fa nahoana? Zany e, ataoko fa mazava aminao koa ngamba izay, tsy mivoaka ny trano ato zany ny zanako. Rehefa tsy janona ianao dia ianao mandeha. Tsy anaiky an'izany mihitsy ahy. Dia ataovy izay ataonao rehefa tsy anaiky ianao e. Ianao tsy inane sary tiaviny. Fa nga rehefa tsy manaiky anao intsony dia ataonao aterisetra ohatran'izany. Afaka mandeha ianao raha te handeha, fa ny zaza kosa mijanona eto miraindy. Aria, omeo ary eny zanako fa aza ataonao an'izany. Omeo any zanako fa ary eny. Efa tsy niraraha azy hatrany am-boky ianao, nini tsy nahafantatra azy akory. Ny lasa ombany lasa fa izao dia zanako izy. Tsy hanome ny zanako izany ianao, a? Ataovy izay ataonao fa tsy hanome ahy. Aizy rindra? Rindra? Rindra tsy ao e. Ary fa misy iny ty mahasipotsipotra be anao ty. Tsy izany ary njara fa misy zavatra manahirana azy zao a. Dia izay ny saika hitadiavako any rindra nge. Fa misy inona ary mianta? Fa inona ny olany? Fa mbola ho ela ve rindra vao tafaveriny, ha? Mbola tsy fantatro ah. Fa lazao alo izy mahazo anao ty. Manahirana be ry njara. Fa manahirana ahoany? Andraso aloha ary fa ho tantaraiko anao e. Dia lasany zany ny zazakely? Ao aminy eo daholo ireo fa tsy omeny ahy e. Tena olona tsy matahotra n'Andriamanitra mihitsy ka. Zaza amam-behivavy no anaovana herisetra. Tena tsy hitako mihitsy ity izay atao e. Dia ireny a ara hiverina hipetraka aminy ao. Dia ohatrany hoe tsy manana safidy intsony a. Tsy misy azo terena fotsiny izany ry mianta. Ary zaza mbola tsy mahasaraka ny reniny reny. Etsakilany ihany koa tena mieritreritra ny nasolo ahy. Dia ahoana ozy izy amin'izao trangan-javatra izao? Hita eo ihany aloha ny amin'izany, fa ny amin'ireto zanako reto aloha zany izao no tokony jerena maika mihitsy. Dia inona tokoa no azo atao amin'izany ary njara? Fa ianao zany tsy mazoto ny hiara hipetraka amin'ny vadinao intsony tokoa. Nefa ve moron-jara rehefa tsy omeny ary ho zanako ireo, tsy hanaika azy ahy izay e. Na dia tsy mazoto aza. Izay nge ny tetiny fa fantatro tsara mihitsy e. Tsy misy an'izany ry mianta. Ka inona ary ho ano atao amin'izany e, ha? Azo atao tsara mitondra an'izao raharaha zao eo anatrehan'ny fitsarana raha izay ny fipetrana. Ha! Hitory azy ve? Dia io hita eo izay tokony hitazona ny zaza. Ka raha rainy ihany koa ange Henri e. Tsy afaka ny mandahan'izany a. Ka mety hananjo amin'ireo zaza ireo ihany koa izy. Mbola zazakely ho reny ka anao ihany ny zofenao aminy aloha hatreto.
tsy avoanao amin'izany izy raha mianta. Zany ve? Eno a mino ahy ianao ary andraso ikarakarako azy fa mahafantatra momba n'izany tsara sika. Andray atao fomoron-jara izay azonao atao amerenana ny zanako amiko a. Izay dia efa ampiary. Vonona ny anampy anao tokoa ary mianta. Aza matahotra ianao. Renao tsara angamba ny didiny voaka teo a. Manaraka an'ireny ihany ny zaza aloha. Azonao tanteraka ny fihazonana azy amin'ny rahalahy zao. Tena misaotra betsaka anao ry Njara. Misaotra anao mihitsy a. Tsy tokony isaoranao ny amin'izany. Fa hoana ny momba n'ilay hoe ao aminareo ahy no hipetraka. Hitanao, sarotra ihany ny anike ny fitsarananao hiazona ny zaza raha toa ka tsy manana trano aleha ianao. Toko fa azonao tsara angamba ny tiako tenenina. Fa nasolo any amin'ny any izay no andeko. Marina izany nefa na dia ny olana ny amin'ny tsy nahatongavany teto aza efa nanahirana sy nampanahy ihany ny teo e. Misoratra amin'ny matsa zaza ka tsy maintsy sy ny tetiavana vahaolana aingany izany. Ary izay no hitako fa azonao an'izao fandreseny izao. Ay ve. Izay no tsy maintsy nataoko e. Eny ary. Fa efa tsy misy ahinao intsony amin'izany. Eny reo ahy. Hoe merci lesy a. Azontsika ihany fihazoanana amin'ny maminy aina sy mamitiana kely. Tsy naposiko hoe mpisolo vava mihitsy koa nge ny asanao e. Nahoana moa no afantaranao an'izany e. Ianao aza ny mandatsy resaka amiko foana. Dia tena esorinao amiko izany ny zanako. Tsy hampahalalanao akory izy ireo. Dia mba andry ve ny feo fieritreretanao amin'izany ry mianta? Olombelona ihany tokoa ka ny fanerenao toy izay no tsy tiako ry Henri a. Na reny natokavanao teny amin'ny misy reny fotsiny aza nge efa manakorotana zavatra maro e. Tsy vitan'izany fa mbola saika onkiazonao tatokoa ny zanako. Zaza izay fantatrao tsara fa mbola mila ny reniny, tsy mbola mahasaraka mihitsy ireo. Ka noho ny fitiavako aminao neny nanaovako ny reny. Ianao mantsy to tsy nandray fondrako mihitsy. Tsy misy fitiavana azo terena ohatran'izany intsony ry Henri a. Fony aho mbola teo aminao tadidio tsara aloha ny nanaovanao ahy. Ka efa ela aho any nanenina amin'ny raha tsy vitako. Lazaiko anao izany ry mianta. Talohan'izay fantatro fa tena nifankatia be isika sy ianao e. Mba hieritrreto ihany ireny fotoana mamy ireny. Azontsika verina anie izany ary mbola ho tsara lavitra mihoatra an'ireny aza rehefa hiampy an'ireto zanantsika ireto. Tsara rehefa mahatsapa ny adisoana vitanao aloha ianao e. Saingy tsy afaka hiverina amin'izany intsony a. Ny roa taona latsaka efa nanova zavatra maro dia maro ry Henri a. Eny ary. Zaho moa tsy handery anao intsony tokoa fa hieritrreto ihany e. Raha ny momba azy mirahalahy indray aza matahotra ianao fa azonao atao foana ny mitsidika azy araka izay tianao. Zanakao tokoa ireo ary tsy hoverin'izay tsy horainy ianao. Tsy maintsy anontany ianao izy. Misaotra ry mianta. Araka ny didiny men'ny fitsarana raha teo koa moa izany e. Eny ny toerana misy ahy ty fa fantatro tsara ka tsaroa fa misokatra ho anao foana ny varavarako ry mianta. Misokatra ho anareo telo mianaka rehefa voninareo. Eny izay aloha fa veloma ianao. Velominareo telo mianaka. Nangano any ny ranomasony Henri. Faharoa izao no nahitako azy toy izany. Tamin'ilay fotoana voalohany nanakiko ny fitiavany dia izao indray. Tena niova tokoa izy. Niverina tamin'ilay toetrany voalohany nambabo ahy iny indray. Henri, rain-janako. Tsy misy fitaizana lafatra raha tsy eo anatrehan'ny rainy sy ny reniny ny zaza. Efa voasolo nefa ny maharay any Henri teo anatrehan'ny lalàna. Misaotra betsaka anao aloha tamin'ny fanekenao izao fanasana izao ry mianta. Tsy misy fisaorana rehefa ianao ary no isaorana nanasako. Raha ny fanondriko izao zany efa ela ihany saingy
ianao moa hatramin'izay mbola nisalasala foana ohatrany hoe sy azoazonao antoka zany ka ianao kosa nge tsy mbola nifanerasera akaiky tamiko e. iny ka zay mihitsy nge no ezahako fenona zao e. ay mianta momba mitamberina tao anatinao ve le tianiko indray mandeha ry njara mbola veriko aminao indray ry mianta fa tianao tena tiako ianao ary tsy mbola nity ohatran'izao mahazoazo mihitsy tokoa e. vo mahitanao dia ohatrany miorooro ny saiko. fa nahoanao kosa e. njara zavatra bitsaka no mbola mifamahofao ato an-tsaiko amin'izao fotoana izao. Mieritreritra ny zanako ary mbitika mieritreritra ny Henri iray-ny-janako ihany koa, mieritreritra ny Nasolo. Izany rehetrarehetra izany no mifamezivezy atao an-tsaiko ato avokoa e. Fanontaniana tsotra no apetrako aminao ry mianta. Moa ve manam-pitiavana ianao zay amin'ny valiana dia ampy ahy. Sarotra be ny mamaly an'izany. Ay mazava zany fa tia ahy ianao saingy ny zava-misy no manakana anao tsy zany tsy mateny ianao njara tsy hoe ny fitiavana anao akory ny tsy misy saingy tsy afaka ny an'olotra zany aminao fa inona moa zany tena atahoranao e. Zavatra maro no mbola tokony hatrehako ary tsy mamela hipetra-potsiny re. Ny fahafantarako an'izany aloha dia efa zava-dehibe amiko ry mianta ahafahako miady hatramin'ny farany mba ho ato koa ianao. Njara ny fitiavako anao dia mitory ny fahareseko. Diso zany feheveranao zany fandresena ho anao zany fandresena lehibe ho antsika. Raha naika aho dia ianao zany no ekeko dia ahoana ny amin'ny Nasolo le olona manan-kilema be fiantrana. Raha tsy izy tokoa moa toy izao ny fiainako. Ny fieritreretako an'izany dia mbola mihazonaka tsy mamela iroso eny aminao re. Ianao ihany io ry mianta ny sainao ihany mitondra an'izany. Fantatro fa tsy feno ny asambaranao raha eny amin'ny Nasolo ianao. Hitanao misento ianao. Tia azy ihany koa ary njara. Eny tia azy ianao fa atao anatin'ny fotoana tena feno fahasarotana indrindra ny tsiriany zany. Hany ka misy zavatra tsy ampy foanao. Ny fonao fotsiny no mibaiko anao tia azy no ny vitany taminao. Mampalahelo ahy izy. Zao dia tsy fantatra na hanao ahoana izy ihany na hanao ahoana. Tsy intsony. Sady raha arak'izany fandehan zavatra zany koa mety ho sarotra ihany ingy ny hanavotana ny aminareo e. Mametraka olana betsaka teo aminay tokoa io reniny io e. Hitanao amin'izany ary ny karazana sakatsakana maro samihafa. Miaraka amiko ianao tsy misy ny olana ary tsy isy mihitsy fa dia vonona ny ampiadana anao ary mianta. Tena teniko zany. Eny nefa na izany aza avelao aloha hieritreritra tsara fa tsy vitako ny manapa-kevitra amin'izany e. Sy matahotra ianao fa vonona ny andry anao foana e. Hatramin'izay ela izay tokoa aza moa andro ihany ka zao mino fa fotoana kely sisa dia zay sisa nondrasany ary feno fanantenana ihany koa fa anaika ahy ianao e. Eny ka so dia efa tokony hodikolo tsika fa mandeha ihany mantsy ny fotoanako. Mbola tsy tara kosa zao e. Mbola misy toerana tiako hitondrana anao zay koa ka tsy aloha mba manararoatra an'izao fotoana izao sika. Ka so manahirana ny rindrony zazakeloko. Aleo aloha izy ikarakara azy eo ry mianta. Zavatra hainy anie zany aza manahy ianao. Asa ka aiza ny toerana hoe hitondranao azy zany? Inoko fa toerana tena finaritra anao tokoa zany. Nasolo irindra? Ie izy tokoa ty. Ay manahoana rindra? Manahoana ianao mandro solo e. Misaotra betsaka rindra.
avy tsy tantanako ianao aloha e. Aie, tena ela tokoa vo hitako ny tranonareo Rindra. Zany a? Mariny efa oviana no tady azy ty izy ianao hatramin'izay nahalasany mianty zay. Ie. Rindra, ohatrany maheno zazakely a. Izy ndralava izy zany? Ie, ireo tokoa izy. Ndray tena nalailo azy tokoa entanty hoe mba trotroko Rindra. Tsy ary re. Ndray toy ny efa ela be zany ny fandaozako tamin'izany fa angatsy eo mianta Rindra. Mianta zao tsy eo fa mbola lasa ny voakaniko. Ka ny amin'izay indrindra mantsy Rindra ny saika alehako aty aminao. Efa ela izy zany no taty aminareo ve? Voangakaingana ihany zay ka. Tena malahelo azy a, ary te hafantatra ny marina ihany koa ny tena nahatongavako hoe. Ie. Fa ono azy Rindra. Fa inona ny tena mariny? Mba afaka manazava amiko ve ianao sa? Nasolo a. Angamba efa ho avy izy zay ka. Aleo izy mihitsy miresaka aminao ka. Tsy hanafana aminao ninon'inona izy akory. Fa ngako ianao tsy mahafantatra ka. Fantatro tsara ny zava-nisy rehetra e. Mpinamana izay roa ary tsy mifanafina ninon'inona mihitsy. Fa anjarany ihany no mitondra fanazavana aminao an'izany ngamba. Eny azy. Oka moa zay Rinjara. Tsy maintsy azoko ianao e. Tokoa izy fa tany e. Esory aloha ny tananao Rinjara. Tsy mahita zay ataontsika akory izika. Manahoana ianao? Manahoana nareo? Ary toa misy olona miaraka aminao mantsy henoko. Ie, Njara io. Manahoana ianao? Fa ahoana nahitanao ny taty amin'ny Rindry? Ka rehefa nikarohako nandritra amin'ny fotoana nahatra dia hitako ihany ry mianta. Saika anontaniako ny misy anao ka ay ianao taty. Reto a, mba afaka mamelana iresaka vetivety ve nareo azafady indrindra? Ohatra marina tokoa zany. Eo tokoa aloha nareo fa mbola betsaka ny tokony hifampizarana-reo e. Ho any ambony izay aloha ka. Nasolo. Andray, tena nalahelo anao a. Na izaho koa zany hoe nalahelo mafy anareo telo mianaka ary mianty. Fa naninona ho any dia nandeha tsy niteny tamiko nareo hoe lasa tsy nanao veloma fotsiny. Fantatro fa zavatra diso ny nambarany reninao anao. Azoko antoka tokoa zany. Tonga ty ianao nataoko fa hiaino izay fanazavako ka miangavy anao mba hiaino an'izany. Eny tokoa aloha ny fanazavanao fa miaino ary mianta. Efa namposika an'izany ry mianta. Nefa dia naninona ny tsy niveriny nareo mba nanazava tamiko ny marina ka sady efa jamba no mbola tsy nampahalalanao ihany koa ve ny saiko? Sarotra amiko ny hanazava ny sainao amin'izany raha mbola ao ny reninao ry Nasolo a. Eny, fa ahoana ary mianta? Efa nraviny zany aloha ny amin'ilay zazakely sy ny rainy. Ie, efa milamina tokoa ny amin'izany ka nanampy betsaka teny amin'ny fitsarana nahazoko ny tazona azy Njara. Ay, saorana azy tokoa zany. Raha tsy teo ny fanampiany tsy fantatra tsony izay mety ny hafaran'ny zanako. Eny tokoa ary mianta. Izay fotsiny ihany no tiako fantatra fa ny roroy be ihany mantsy ny saiko ny eritreritra an'izany ka. Dia ahoana? Izay angamba fa andeha amin'izay aloha e. Efa nahita azy mirahalahy ihany koa mantsy ka. Andeha? Fa andeha ho iza sahady ianao e. Andeha hiverina hody ako. Nasolo a. Ahoana ry mianta? Dia ahoana zany ny amintsika e? Mianta, aza mieritreritra an'izany tsony ianao hoe efa tonga soa atao amin'ny trano Rindra namanao ianao fa tsy toy izay nitranga taloha tsony e. Efa misy olona afaka niaro anao ihany koa ato. Maninona? Ndry, ataoko fa fantatro tsara ny tiako tenenina amin'izany e. Tsy mitana anao aza rehefa lavitra noho ny amiko tsony ny sainao ry mianta. Omeko azo manontolo ianao. Fa izy ty resahanao e. Njara ka, Njara izay manam-pitiavana anao ihany koa. Ny jambana dia tsy mahita aza afaka mamantatra ny zava-misy lalindalina kokoa solon'ny masonay izany ka fantatro tsara ny misy eo aminareo ary fantatro ihany koa fa aminy ianao no tena hita fahasambarana ary mianta. Nasolo, dia ahoana zany? Izao ihany, tianao anefa noho izay fitiavako anao izay indrindra no hanomezako fahalalahana anao e. Dia ahoana? Izao ry mianta, adiny hatreo ny amin'ilay jamba. Efa eo anatrehanao no avinao mamirapiratra ankehitriny e. Nasolo. Mianta. Fa ino ty
tia malaza sainanao e. Mieritreritra ny fiainako arinjara, mieritreritra izay vita rehetra. Dia ngamba koa mieritreritra ny nasolo. Aza manome tsiny aloha ianao amin'izany. Efa miezaka ihany anefa sarotra amiko ny anadino azy ao anatin'ny fotoana fohy. Eny e, za koa zany mieritreritra ihany hoe sao dia voatery fotsiny ary ianao anaiky ny fitiavako fa tsy vokatra ny fonao akory zany. Tianao any nefa tsy ampihiratany masoandroko raha izay fitiavana anao fotsiny ihany. Tazon'ny tandindo ny lasa tsy hiratra ireny masoandroko e. Asa inona no antony? Eny e, na za koa zany matsapa fa nisy fahadisoka ihany tany am-boalohany. Ah? Ino a, nisy fahadisoka ihany satria mbola ndraiky bota amina solo ianao. Efa lasa zany e. Efa lasa tokoa nefa tao anatin'izay herinandro izay aza tsy mety afaka andohanao ny tantara rehetra ka hoe aho hoe tsy ho veniko angamba ny fahasambaranao ka. Ahoana? Zany ndrasy fa resahako rindra dia afaka mandeha mijery ny nasolo any aminy ianao e, afaka mitsidika azy ihany. Njara? Tena avelanao tokoa ve? Ino a, zany no tena izany. Tsy ho tsono hono nasolo fa lasa nanaraka ny reniny any an-dafy. Fa ahoana ary sa? Tena kepoka tokoa eto am-pandrenesana an'izany. Za efa nanantena fatratra ny ahita azy. Mianta, fa tena malahelo azy ve londry e? Malahelo azy ary indra, malahelo any nasolo ah. Eny fa izy mirahalahy koa azy angamba tsapako fa malahelo azy. Izay koa no mahakasitrina azy ireo ohatran'io. Nefa izy zany ty efa lasako. Efa lasa. Dia inona tsony moa zany sisy? Fahatserovana sisy zany rehetra zany. Fahatserovana azy sisa navelan'ity trano ity. Ndray, nitsangana kiteo a. Nitsangana dia ndoantsika aloha monjy fidina e. Fa andeha ho aizy, tsy mbola azoko mihitsy ty hoe andeha tampotampoka ity ngerinjary. Marina e. Andeha hiampita ranomasina sika. Maninona? Zany efa voakarakara avokoa ny zavatra rehetra. Iny fa nantoerana lehantsika any aza efa tombana avokoa. Hiampita ranomasina hoana moa fa tsy azoko e. Andeha hitsangatsangana nga e. Iny andeha haka-rivotra any ivelany ihany sika raha izay malaza azy. Ka tokony mba niteny tamiko ihany kosa ianao fa za zao tsy vonona amin'izany mihitsy nefa dia efa voavidinao hatramin'ny tapakila-piaramanidina azy tiako. Andao rehefa tsisy anenenany zany. Andao fa ahita masoandro mibosaka ianao rehefa any ampitany. Dia terenao fotsiny aho zany. Maniry ianao mihitsy satria aza tiany fa tiako any ianao e. Ary fantatro fa izay no mahasoanao dia tonga dia nitapahako samy rery zao le antsika zao. Eny ary. Fa izy zao e. Ah? Fato Kala miata ilay ty. Fa inona indray nataondria ty e? Njara. Fa ahoana zao e? Fa izy ty toerana hitondranao aty e. Aizy nasolo. Neny, fa to mare feony mianta zany a. Nasolo? Mianta? Andray, hitako ihany ianao. Nasolo? Fa naninona ny tena andosiranao taty e? Ah? Malahelo anao ange ahy e. Mianta, satria izay ny fantatro fa nadinoko anao vetivetika dia ny fanarahako aneny aty an-tany lavitra aty zany ko. Nefa dia tsy nahasaraka ny heritreritra tokoa zany. Na mianta zany tany Madagasikara tsy nisy masoandro ny hiratra mihitsy noho ny fieritreretana anao ry nasolo e. Ah, zany ve? Tsy ampibetsaka mihitsy ny fiainany lozanao e ka zay no antony nandraisako an'izao fanapahan-kevitra zao. Njara. Fa ahoana e? Io nasolo e. Teo aminy ianao no nalaiko ka ataoko fa rariny raha averiko amin'ny toeranao ianao rehefa hitako fa tsy nahasoa mihitsy zany. Ny fitazonako anao dia karazan'ny fampijaliana anao ihany koa e.
ka ny aminay anjara ny anareo ry mianta, anjara tsy azon'izaniza ravaina andray de tena teny avy eo am-pona tokoa ve zany zangy tsy nahafantatra ninninina eny ary aza miahiahy tsony ianao fa efa io eny asolo e andray misaotra ny serin-jara misaotra anao fa tsara ihany aloha raha anontaniana ny hevitry mianty sao de mbola miroro isaina manko izy ko efa natokako anao manontolo ny fitiavako tamin'ireny fotoana ireny ka tsy hivadika aminao tsony ahy andray nefa tsy any angamba ny olana ozy fa inona indray ry mianta ny reninao andray ry izy roa zao anefa tena tsapako fa tena fitiavana tokoa ny ianao ry mianta matoa tonga amin'izao fanapahan-kevitra faran'izao ty tovolahy ty de tena manaika fa tia ny zanako tokoa ianao e sady mangataka fahamelana amin'izay rehetra nataoko taminao ahy no misaotra anao ihany koa e misaotra anao a ny tia ny zanako ary farany de mitsodrano anareo ahy andray mahafinaritra any mandre an'izany teninao zany ary neny ka izao de izao ihany de tokony hiverina ny Madagasikara sika ka anomana ny raharahana sy mianta raha izany ko oay ka efa ty ihany ve reto ka maninona raha tanterahana ty zany a de aty nareo roa no mipetraka e tsy manaika an'izany ary neny a na ny nandehanako taty aza efa tsy fidiny tamiko tsy maintsy any amin'ny tanin-drazako nanorenako ny tokantranoko e ifarana teo ary ilay tantara no soratany sederana antenaina Rabearnal tantara nampitondray ny lohateny hoe anaty Aizipito ireo nanome aina ny tantara Lantosiliva Arioly miaraka tamin'ny Eric, Jean-Jacques, Hervé, Rakoto ary Faly tovorazana mamonjy no nandray feo Anjariliva no nanaditozy